Eny ary tongolasy tongovavy alatsinainy ny 5 ny volana febroary taona 2024 faly miaraka aminao indray ity fandarana ity. Nisy ny fahatarana manitra maromaro ary dia ao anatin'ny izany hoentin'ireo mpisehatra politika ny fanazavana izay tsara ho fantatra momba izay rehetra izay ary dia irina isika rehetra aritra hatramin'ny farany. Efa eto akaiky eto ny solomavambahoaka ny Madagasikara Anitra Razafy sady mpisolo vavarahateo izy nefa afantarantsika azy. Efa eo ihany koa ho akaiky eo ny député Rabekijana avy hatrany ary dia omena ny solomavambahoaka Anitra Razafy ny fitenenana ao anatin'izay hoe fanazava-kevitra hoentin'ireo mpisehatra politika izay anao sehatra ary tompoko. Dia mankasitraka Rina ary manatitra fiarabanantsika rehetra izay manaraka zao fandaharana izao. Ny fialatsiny no atao voalohany satria no ny antony ara teknika, no ny antony fanelingelerana samy hafa izay atao amin'ity fandefasana n'ity fandaharana dia somary taraiky ny fanarahanareo ny fandaharana. Efa somary ny tsaratsara le izy dia atombokitsika mba tsy hampiandrelanareo nefa nazana fa dia misy lenina tanteraka ny fandaharana amintsika miteny zao izay tsy masaka nanay kosa nefa zany anoy sy ampisy an'ity fandaharana ity. Ny misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika fa nomeny an'izao fotoana zao indray ahafahantsika mifampiresaka eto kopakopa tanana ho anareo rehetrarehetra izay any tokantrano any am-piasana any anaty taxi be any anaty taxi brosy any anatin'ny toerana rehetrarehetra any fa dia fifaliana ho anay sy fakerezana ho anay foana no maheno anareo no maheno fa manaraka anay anareo any amin'izay toerana misy anareo rehetrarehetra any na eto Madagasikara zany na any ivelany any na eny andrenivohitra zany na any ambanivohitra any na eto andrenivohitra na any faritra sy faritany rehetrarehetra any. Lahatsinaintsika androany tadiditsika tsara fa nisy émission spéciale izay nataontsika tamin'ny sabotsy teo ary ny safidianana le daty nanaovana anazy hoe 13 février ary no safidianana ihany koa ny toerana nanaovana n'iny fandaharana iny fakana ny ina moa nanaovana prise de son izay natao tany anivon'ny Madagasikara. Nisy antony manokana ho an'ny rehetra efa mpanao politika, ny mpitondra fanjakana, ny olona rehetra izay mahafantatra zany tantarany zany ivon'ny Madagasikara zany sy ny fandraisany amin'ny lafin'ny politika sy ny fitantanana amin'ny firenena dia mahafantatra tsara izy hoe misy antony manokana zany. Tsy verenako iny satria efa nazavazavainy ny ministra Zokobe Ndrianjato le tantarany ny toerana iny fa ho anay kosa dia fanamafisana ny zavatra seva voalaza rehetra tamin'ny ary mino fa ianareo maro no manontany inona tsara le zavatra tiana nitenenina, ahoana tsara le message, inona ny zavatra ao ambadika izay ao anatin'ny zavatra nitenenina rehetrarehetra iny, zavatra mafonja, ny zavatra tsara ho tazomina sy atao anatin'ny loha zany dia zao vonina tanteraka isika ary efa fotoana zao nareo rehetra izay manonja any ivelan'ny ty studio ty dia mamaly avy hatrany hoe zay zany le fepitoana izay nomentsika tonga izy ty ary fanitanana no atao hoe mila mijoro, mila masa, mila miteny, tsy mila mangina ary mila mamaky batsilana fa indrindrandrindra mila mampiseho fa manohitra ny zavatra atao amin'ny fidon'ny mpitondritsika ary mila mafantatra, mila mampafantatra fa ny mpanohitra dia manana toerany lehibe eto amin'ity fireneny ity, tsy voatery fankalana olona akory les questions de personne fa ny fomba fitantanana rehetra, ny zavatra nampanantenaina rehetra dia fantatritsika fa tsisy tanteraka zany. Tamin'ny sabotsy dia ny fandimbina nitondra ny fitenenana ny namana maromaro fa ny azo amezana n'izay rehetrarehetra zay dia vonina ary sa ka ho avy isika isy ho avy ny fotoana ionan'ny ekipa miara-manonja sy anareo rehetra izay mangetahetany zany. Ny ekipa miara-manonja vonina iona aminareo manonja any
ianareo rehetra zay mahatsapa fa tsy mety intsony ty zavatra ataon'ity firenena ty, tsy mety intsony ty fahantrana zay ababesina ny malagasy ty, tsy mety intsony ny tapimaso zay atao, tsy mety ny fampanantenana pokaty tsy isy valiny hatramin'izao, tsy mety ny fomba fitantanana amin'ny firenena, tsy mety ny fandengana sy fanelezana tsao, tsy mety ny fanaovana tantely afa-drakotra ny firenena, tsy mety ny fanitsikitsahana ny lalam-panorenana, tsy mety ny tsy fanomezana ny zoan'ny rehetra ohatra ny paramède zany, ny mpianatra eny akato zany, ny mpiasany rehetra, ny mpiasa rehetra, ny inspecteur de travail, ny contrôleur de travail, ny olona rehetra zay nampanantenana nefa mbola manana ny zo fa tsy mitaky faveur fa mitaky le zo. Fa indrindrandrindra ny mila amafisitsika dia ny liberté fondamentale hitsakitsahana zay mihetsika dia gadraina, zay mihetsika dia ampiororoana, zay mihetsika dia anaovana convocation, zay miteny sy manohitra dia anaovana raha matahora. Zany rehetrarehetra zany mila hijorontsika rehetrarehetra dia zay no antony ny zavatra nytenentsika nytenenay tamin'ny 13 février tamin'ny sabotsy teo iny. Iny zany no atao hoe point de départ atsika rehetra raha anao course itsika na misy zavatra ho atao dia iny no eo amin'ny starting block ho an'ny olona miampiazakazaka manao athlétisme. Iny le hoe avo marque, iny ny point de départ. Raha misy zavatra atao tsy maintsy misy toerana ialana ary misy daty ialana, iny izy iny anjaratsika sisa ny ambony, anjaratsika no mahafantatra amin'izay hoe inona daholo ny zavatra voalaza teto amin'ity fandarana miara-manonja ity, anjaratsika no mamaly hoe marina ve zany, ary zay fa mahafantatra fa ianareo dia resy lahatra daholo tamin'ny zavatra voalazanay teto sy miprofo nentinay teto. Tsy lazany miara-mahita akory zay raha ohatra ka hiteny hoe tsy voavahatra amintsika miteny zao ny olana arabary, na inona zavatra tenenina, na inona zavatra tenenina, na ampidinina 210 na zaraina mamay-pona rio, tsy mamany olona zany. Ny malagasy minambary, zay no mamalagasy azy. Zao malagasy ory tsy afaka mihinana an'izany vary zany intsony. Na inona zavatra tenenina eto hoe efa miasa le fitondram-panjakana, tsika miaraka mahita fa tsy misy zavatra mandeha. Ny kitrano trano no be debe, ny tsindriofa lavo no be debe, ary ny zavatra mampalahelo dia zao ny fitondram-panjakana dia mieritreritra fa any aminy dia manga ny lanitra, any aminy tsy misy vidim-bary miakatra, any aminy tsy mba misy délestage, any aminy mandeha mianatra any amin'ny EPP manara-penitra ny zanany madinika, ary mianatra any amin'ny fianarana lafo vidy ny zanany, any aminy tsy mba misy olana, any amin'ny mpitondra rôly zany. Fa le vahoaka mandady arona eto moa zany dia mbola mariko tsara hoe efa tafiditra ao anatin'le sangan'olona sahirana ara-piaina ny olona manana diplôme ka tsy manana n'le poste ahafahany miaina araka ny tokony ho izy, satria ny toerana sy ny andraikitra dia ny olona rehetra zay namana, havana, nepotisme, ny fanavakavahana zany no hitatsika hatrany andapa zany, ka hatrany amin'ny faritra rehetra zay misy any anatin'ireny gouvernora reny, zay lazaina foana fa ny gouverneur dia natao anindry ny vahoaka atao tompo mena kely any amin'ireny toerana misy anazy reny. Eto Antananarivo fotsiny dia efa rehesantsika hoe ny Antananarivo dia mba olona ohatr'ireny ve no atao gouverneur na Nalamanga, dia tsy mba nahita olona mba mendrika ve na ny traikefa, na ny fahaizana, na ny toe-tsaina, ny toe-panahy, zany ve no mendrika any Antananarivo. Miresaka ny any miamitsika nampanentenantsika tsisy mahafantatra an'izany. Manahoana nareo any miamia kopakopa-tanana ho anareo any miami, manahoana nareo any zao hoe milamina ve nareo, ienay ianareo mitabataba isan'andronandro mitelefona na mandefa message fasahirana na tsoroa matany, hatramin'ny karoty fidina 3,000 ariary, farany mora indrindra fa tafakatra hatramin'ny 5,000 ariary. Zany le fampanantenana hoe any miami. Karoty ny resantsika eto, marina fa tsy mamokatra karoty ny any Tomasina, fa fahoriana le ho an'le vahoaka zany tsy afaka mba misitraka mihinana an'le vokatry ny tany vokarina avy eto Madagasikara.
avy any atsira be reny zavatra reny na avy any amin'ny toerana hafa fa tsy mba afaka misitraka ny reny raha tsy mividy volalala mividy lafo amin'ny vola efa tsy misy ao am-pelantanana. Ny zavatra tiana nampiana an'izay zavatra resahana zay dia zao le fahavononantsika rehetra dia mamaly ny fanontaniana zay napetraka reo hoe rovina ary tsy ho elatsoela intsony ny daty eo apetrakay rehefa vity ty fandarany ity fa ny zavatra efa tsara fantarinareo fotsiny dia vonina tanteraka ny ekipa ny miara-manonja rehetra hiatrika atsika vahoaka ary zay koa mino fa ianareo rehetrarehetra ianareo tonga tamin'ny fitsangatsanganana nareo rehetrarehetra zay nanantena fa ndeha hitsangatsangana ho any Amerika Asiny, ianareo zay tavela tao amin'ny Magro, ianareo rehetra zay nanantena fa iona ary te ahita n'le miara-manonja antsehatra, ianareo rehetrarehetra ny terena nandeha tongotra, ianareo rehetrarehetra ny terena nidina tao anaty bus, ianareo ny rehetrarehetra ny terena na nandeha tany amin'ny toerana tsy tokony miale ho avy fotoana ary efa nampananteny izahay fa vonona ny amin'izany. Eto moa zany dia iresaka foana resaka fitandrona filaminana aty averintsika eto hoe ny mpitandro filaminana dia fantatritsika amin'ny tany demokratika dia manaja an'izany sotoavy ny mpitandro filaminana zany. Avanay ianareo, tsy fahavalonay ianareo, zay tsy fahavalonareo. Fantatra ianareo fa miaina ny iainanay ihany koa afa-tsireo tompona andraikitra zay matretre izay manao fiaraha-miomana, fiaraha-komana amin'ny mpitondra. Ianareo ao anatin'ny mpitandro filaminana rehetra zay mahatsapa fa zanakiny vahoaka ianareo, zana-bahoaka ianareo, miaina ny iainany vahoaka ianareo, mividy vary lafo ianareo, mividy ny PPN lafo ianareo, sahirana ao anatin'ny maizina noho ny misy fisian'ny délestage, tsy misotro rano madio. Eto no isangisangy zaritena nataon'ny namana hoe tsy efa tokony anokana anao inauguration le lavatrano amin'izay ve le fitondram-panjakana e? Tsy mbola mivaly olana tsinona hatramintsika amin'ny teny zao, mbola filaharana lasa affaire-na bidon jaune eraky ny tanàna dia malaza ny bidon jaune fangalana rano na iza na iza na avy tohinana raha ny orana, tsy miva ny olana mikasika ny jirama, tsy miva ny olana mikasika ny rano, tsy miva ny olana mikasika ny facture ny jirama, tsy miva ny dia ny jiro tapaka. Zany rehetrarehetra zany dia itenena amintsika rehetrarehetra hoe fitondrana tsy mahafehy ary fitondrana mila maka lesona amin'ny zavatra efa niainana tany aloha tany, tsy ny fanaovana sy ny fanaovana fanenjehana na ny fandefasana zao raha-patahora ny mpitarika zao no mahavany olana. Au contraire, mampirisika anay zany zavatra zany, andeha iroso aloha sy tsaratsara kokoa mba ho tsapan'le vahoaka hoe izahay reto nge dia ho anareo vahoaka no anaovanay an'ity fandarana ity, ho anareo rehetra zay matsiaro fa fangirina no iainana amin'izao fotoana zao, matsiaro fa tsy mihinana araky ny tokony ho izy intsony, matsiaro fa tsy misy pia. Izahay no sangorotan'ny olona rehetrarehetra miatsabotra amin'ity fandarana ity daholo ny rehetra amintsika amin'ny teny zao. Ka ny fotoana efa vita zany ho avy izy ity dia zay no ampitainantsika rehetrarehetra hoe mila mijoro, mila masatsika rehetrarehetra. Eto vereniko eto ny resaka hoe resaka lazaina fa mpanakorotana ny mpanohitra, lazaina fa fahavalo-pirenena. Averiko etony firenena iombonany ity, firenena iombonany ity ary samy tia tandrazantsika. Ny tia tandrazana tia ny vahoaka ao anatiny. Ny mpanohitra no apetraky ny mpitondra fanjakana fa fahavalony ary ny mpanohitra tsy mametraka nizaniza ho fahavalo. Eto azava tsara ny resaka. Na ianareo mpitondra raha tsy fahavalonay e, ary misy mpitondra ao amin'izao fitenitsika amin'ny teny zao tonga saina mihitsy ary mireconnaître fa be dia be ny zavatra tsy mety atao nyity fitondram-panjakana ity. Manodidina amin'ny filoham-pirenena zany efa maro no miteny hoe tsy mety intsony izy ity e. Ny lalana andianana sisa, ny lalana ielana ao sisa no tadiavina. Ka rehefa ny any anatin'ny lapara no miteny zany, iza no andrasantsika itemoigner ny zavatra mihoatra an'izany. Dia zay zavatra zay no tsara alefa amintsika rehetra hoe masahi ary masahi mijoro, masahi miteny ary amin'ny fotoana rehetra zay etsonantsika rehetrarehetra dia tongotsika rehetrarehetra amin'izay zavatra zay atao zay. Ny zavatra tiana resahana manaraka dia izao: ny mpitarika ny miara-manonja
dia efa nanamafy hatrany am-pendoany. Tsy fandaharana fotsiny ty miara-manonja ity, tsy fandaharana fefandaharana, fa tena toe-tsaina ary toe-panahy etitsika miatrika amin'ny fiainana ary hanafitra n'ity firenena ty. Etitsika miatrika amin'ny fiainana sy hanafitra n'ity firenena ity. Zay zavatra zay no tsarovy, fa zay be no basy, zay mitambatra no vato, zay misaraka dia fasika. Tsika tsy manana zavatra ianteherana akoatrantsika samitsika. Tsika tsy manana basy ianteherana. Sanatry ny vava ny mpitandro filaminana tsy ho atao hiaro ny mpitontra, fa hiaro ny vahoaka sy ny fananana izy. Ny fitaovana eo am-pelatana ny volam-bahoaka no fidanana andreo. Ny karama raisy mpitandro filaminana volam-bahoaka io. Ny rehetra ny mpiasa-panjakana, ny natary amin'ny farany ambany ka hatrany farany ambony indrindra, ny ministra rehetrarehetra volam-bahoaka daholo reny. Ary tsika rehetra mila mahafantatra fa migioka ny zavatra azontsika ho amin'ny alalan'ny etra zay nalohantsika, amin'ny alalan'ny vola azony fanjakana ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Fantatritsika fa izahay teto efa niteny foana fa tao anatin'ny loi de finance iny teto-bolam-panjakana zay hoentina miatrika ny fiainam-pirenena, loi de finance rectificative, nisy vola 1043 milliards d'ariary zay natokany ny fitondram-panjakana hoe ho anaovana fanampiana amin'ny vahoaka na ny mpandrara na ny olona rehetra zay tafiditra tao amin'ireny ady ny ady tamin'ny aretina covid reny, tafiditra tao zany ho fanarenana ny firenena. Tsy fantatritsika ny ampiasaina ny vola io tapitra ny taona. Ny fidy lalàna teto-bolam-panjakana vovavao itsika dia manomboka tiny taona, tsy hitatsika hoe inona no ataon'ity fitondram-panjakana ty, fa ny zavatra ataony aloha dia izao: lasa ny fampiraharaha, tsy maintsy ny fampiraharaha amin'ny FMI, tsy maintsy ny fampiraharaha amin'ny FMI, satria rehefa kendaroroka ohatra zao firenena miantso vonjy, na inona vava zay nitenena sy nampanantenana tamintsika tamin'ireny fotoanandro ny propagande reny, nampanantena ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoanandro reny hoe tsy hindram-bola intsony amin'ireny bailleur de fonds traditionnel reny raha ireny FMI sy Banque mondiale reny mindramana vola dia tsy androso misy ty Madagasikara ty na raha amin'ny 2030 na 2050 ary. Fa inona ny hitatsika? Hafa ny zavatra teneniny, hafa ny zavatra ataony, ary profo mitohaka amin'ny tentany io. Tsy maintsy mifampiraharaha amin'ny FMI ny fitondram-panjakana mba hahafahana misitraka na mahazo vola indramina koa zany amin'ny alalany atao hoe FEC, Fonds élargi de crédit. Zany hoe vola indraminy fitondram-panjakana io ahafahany mampidi-bola ary ampiasa ny vola io ho an'ny firenena. Zao nefa ny zavatra nisy fifampirarahana nataon'ny prime ministre moa zay nitarahan'ny prime ministre, tarihan'ny prime ministre ny fandinika nanao an'io fifanarahana niaraka ny tamin'ny FMI io tamin'ny herinandro lasa, dia nisy ny communiqué na ny fanambarana navoaka ny service ny FMI zay mitatitra ny zavatra noresahana tany, dia le vola no nankatahana zany ho indramina amin'ny FMI dia hoe vola mba azahoana vola 320 millions de dollars. 320 millions de dollars zay no indramina aloha amin'le FEC, le fonds élargi de crédit io. Dia zao no navoakan'le fanambarana zay nataony FMI avy any amin'ny FMI io. Maromaro ny teboka tao anatiny fa anankitelo lehibe no tiako hoentina eto, dia ny filazany ny FMI hoe tsy maintsy takina amin'ny jirama ny fanarena, takina ao anatin'le fanarenana ny jirama ny tsy afahana intsony mampiditra na mampidina ny subvention zay omena any jirama. Izany hoe jirama efa tena reraka tanteraka io zany dia ezahana ny tsy hanome subvention na fanampiana ho an'ny jirama intsony. Zany ny exigence ny FMI zany, ary engagement zay nataony fitondram-panjakana eny manaiky an'izany izahay. Zany hoe ny jirama teo aloha teo zao tsika amin'ny teny zao dia tsy maintsy omeny finy fanjakana tafiditra tao anatin'ny LFI zany, tao anatin'ny teto-bolam-panjakana hoe tsy maintsy ampiana ny jirama omena subvention
avy amin'ny fanjakana ahafahana manarina n'le orinasam-panjakana zay natao tantely havadrakotra ihany koa. Dia ny zavatra misy zao dia nanao engagement ny fitondram-panjakana fa dia tsy omena subvention intsony a, dia anao an'le vérité de prix. Dia dikan'izany Jirama efa sahirana io to io mbola tsy azo subvention, ny fetraikan'izay dia tonga aty amintsika vahoaka malagasy ny fahasahiranana tanteraka. Izany hoe hiakabidy indray zany mijiry sy ny rano, satria tsy misy le subvention le fanampiana amin'ny fanjakana intsony. Fa ny tena zava-pidoza ao anatin'izay dia hoe tsy isy fanantenana intsony fa dia maizina tanteraka zany a ny zay fanatsarana n'izany Jirama zany sy ny famatsinan' zany Jirama zany. Dia fanontaniana mipetraka dia hoe ny fitondram-panjakana ve avita anarina n'izany Jirama zany, omena fanampiana ry izy, tsy hita zay zavatra voavateo, mainka efa hoe ajanona indray le fanampiana, vonaika loza tanteraka maizikitroka ny lalantsika izorantsika mikasika zany Jirama zay. Teboka voalohany zay tao anatin'le fanambarana zay nataony tao amin'ny FMI. Ny teboka faharoa indray dia mikasika ny solika, mbola mitovy amin'izay ihany le hoe miexige ny FMI ary manaiky an'izay le hoe nisy engagement zay ataon'ny fitondram-panjakana ihany koa ny ampenana le hoe tsy manina moa zany le hoe anatanteraka ny vérité de prix mikasika ny vidin-tsolika. Izany hoe zay vidin'ny solika eo anatrehany vidiny iraisam-pirenena no tsy maintsy tanterahana eto amin'ity firenena ity. Ny antony dia tsy maintsy ahena le trosa zay ananan'ireo compagnie pétrolière amin'ny fanjakana. Averiko tsara le izy mba ho azitsika. Ny FMI, fitakiany FMI zany dia hoe tsy maintsy miroso kelikely amin'le atao hoe vérité de prix zany. Vérité de prix zany hoe vidiny tena izy mikasika ny solika mba hampiena ny trosa amin'ny fanjakana amin'ireo orinasa mpanafatra ny solika io. Ka raha izany no zavatra mitranga dia zava-doza be satria tsy maintsy isontrotra ny vidin'ny solika, ary rehefa miakatra ny vidin'ny solika dia anampitrotraka amin'izay tsy maintsy hidangana ny vidim-piainana zay fa iainantsika efa lafo dia lafo zao. Ka izay tsy maintsy isy fiatraikany amin'ny fiainantsika ary tsy maintsy isy fiatraikany amin'izao iainantsika rehetrarehetra amin'ny andavanandro ny olona tsirairay. Izany rehetrarehetra zany no zavatra resahana eto hoe mbola maizina ihany koa zany lalana zay andehanan'ity firenena malagasy ity amin'izay zavatra atakiny ny FMI ary nekeny ny mpitondra satria négociation io fifanarana io dia hoe nanao engagement mikasika an'izany. Grave zany zavatra mitranga zany re olona, tena grave. Tsy misy zavatra mazava zany andehanantsika. Eo ny resaka Jirama, eo ny resaka fa tsy maintsy hiatrika zany vérité de prix zany tsika mikasika an'ireo solika reo. Fa ny tena zavatra fanontaniana mipetraka koa dia hoe nisy fotoana tamin'ireny fotoana ny pandémie reny, tamin'ireny fotoana nisy ny aretina reny, nidina be ny vidin'ny solika eran-tany. Teto Madagasikara tsy nisy nidina na ny ariary ara ny solika zay vidina teto amin'ity firenena ity. Dia ny fanazavana nataon'ny mpitondra dia hoe tsy ampidinina ny vidin'ny solika namidina ara ny vidin'ny solika eran-tany, satria mba ahafahantsika manefa ny trosan'ireo mpanafatra solika eto Madagasikara. Zavatra fanohitra tanteraka ny misy eran-tany ny atsika teto. Rehefa midina ny vidin'ny solika eran-tany tokony midina koa ny vidin'ny solika, fa ny atsika tsy nampidinina fa hoe satria andoavana ny trosan'ireo olona manana trosa amin'ny reo compagnie pétrolière manana trosa amin'ny fanjakana. Fanontaniana mipetraka zao dia izao. Tany amin'ny Assemblée nationale ny député Tim dia nangataka amin'io mikasika ny hoe iza daholo ireo compagnie pétrolière manana trosa amin'ny fanjakana, ohatrinona ireo trosa nanan'ny compagnie pétrolière reo amin'ny fanjakana. Dia hoe ameonay ny listan'ireo tsy nahazo valitenina afa-po tamin'ny ministry ny finance izahay. Io izy io mivoaka indray any amin'ny FMI no mamoaka anazy hoe mbola ay ve kay mbola manana trosaka amin'ny compagnie pétrolière kay ty fitondram-panjakana ty. Zany hoe mandainga foana amin'ilay vahoaka malagasy eny hatramin'ny solombavam-bahoaka raha anafenana an'izany zavatra mitranga zany. Ka raha ohatra tsika hiditra amin'izany vérité de prix zany amin'ny vidin'ny solika dia grave ty. Vitan'ny fanjakana ve zay zavatra zay fa ny vidin'ny solika miakatra
ny mpanafatra ny solika ny orinasa mpanafatra ny solika mbola tsy maintsy andoava amin'ny fanjakana n'le vidin'le trosany de mbola maizina fandroany tena zany tena hoe maizina trano maizina tsy tunnel tsony ty tsy tunnel lava reny fa tena hoe maizina tanteraka ny lalana andalovan'ity firenena ity zany hoe zany ve ny mbola andrasatsika rehetra any an-trano any isika rehetra miara-manonja ty hoe hiara ho fahateto zany zay ny tonontiany fitondrana hitondranantsika de miara-maty anytsika rehetra miaraka milatsaka ny anaty lavaka any tsy manaiky an'izany tsika tsy manaiky an'izany itsika ary zany no mahatonga anay manonja miantso anareo anonja koa ary ifatoty ny fotoana de ho avy tsika rehetra amin'izay fotoana zay ho tenenina eo ny teboka fahatelo zay ao anatin'ny fanambarana zay nataony FMI io dia mikasika an'le vola famatsim-bola zay nalaina tao amin'ny ny famatsim-bola izay nentina niady tamin'iny Covid-19 iny nisy fanampiana be deaibe zay azo fitondram-panjakana zay nomeny avy any ivelany zay nampindramina avy any ivelany kanefa ny zavatra tenen'ny FMI amin'izao fotoana zao manamarina ny teny zay nataony mpanohitra foana hatrany ampendohana hatrany amin'ny antemeram-pirenena hoe mitaky ny mangarahary izahay nataonareo ino ny vola be io 600 millions de dollars natao inona daholo io vola rehetrarehetra io fa tsy tonga any amin'ny tokony ho izy io satria vola natokana ahafahana miady sy ahafahana miatrika amin'ny fiainana amin'ny taoriana ny reny Covid reny ny zavatra misy dia hitatsika reny nisy tomobile 4x4 nasoloratana nasiana solotraka lutte contre le Covid-19 feno eraky ny tanàna tamin'ireny fotoana reny mipetrapetraka eny amin'ny sisisiny toerana izay tanana azy reny na mivezivezy eraky ny arabe hitatsika reny ambulance be deaibe reny fa ny tena hitatsika koa dia reny écran plat reny santionany reny anisan'ny vola zay nampiasaina tao amin'ny CCO reny zay na voaroroy sy na be teniteny ny ministre ny intérieur sy ny décentralisation tsy nahazo valiny tsika hatramin'izao nisy écran plat vidina tamin'ny vola ireny zay ministre ny décentralisation ministre ny intérieur no manaoso ny manaiky ny ao anatin'ny facture ny fidianana amin'ireny écran plat mividiny tena lafo be ireny ary raha matovadiny no tompony misolotena ny orinasa tompony télévision reny poste téléviseur reny le santionany vidina tamin'ny vola 600 millions de dollars reny no nangatahany mpanohitra mangarahara hoe avoay daholo nampiasaina ny vola rehetrarehetra io satria ny vola nampindramina anketo sy vola nyfanjakany vola ho an'ny firenena malagasy reny vola ireny no nitakina hatramin'izay hoe ataovy mangarahara io ohatrinona ny vola nampiasaina tamin'inona iza daholo ny anaran'ireo fournisseur ohatrinona ny vidianana an'ireny fitaovana tsirairay reny hitatsika reny hoe bombo sucette tao ministère ny fampianarana bombo sucette na 8 milliards d'ariary hitatsika reny écran plat 24 millions d'ariary sa 28 millions 27 millions d'ariary tsy fantatra tsony maro be ny zavatra pitsopitsy noatra reny mila fatarina ary zao tsy ny mpanohitra intsony no miteny amin'izao fotoana zao hoe avoay le mangarahara tsy ny mpanohitra intsony fotsiny no miteny an'izay ary mitombona tsara ny fangatahan'le mpanohitra le niteny hatramin'izay hoe aiza ny mangarahara nampiasaina ny vola be io dia izany zavatra zany no mahatonga anay miteny hoe io fa ny FMI mihitsy ary ty no mitaky an'le izy dia asa zay ho ataony ty mpitondra fanjakana ty teboka telo fotsiny no resahanay ao anatin'io fanambarana nataony FMI io mbola maro izy fa reo no mahakasika ny vahoaka mivantana jirama Covid-19 vola nampiasaina tany Covid-19 ary ny viditsolika zany zavatra zany fantatsika fa tsy vitany fitondram-panjakana ity intsony niatrika an'izany nomena vola be ary izy tsy hita zavatra nataony maika fa kendaroroka amin'izao matoa mindram-bola dia tsisy vola ao na misy vola ao fa efa tokony ampiasaina amin'ny zavatra hafa io ndray moa zany no atahorantsika de hoe so de anao ohatran'le nanaovana an'le volan'ny senana lefa tany amikerena rubrika hafa ihany ndray no ampiasaina amin'ny zavatra hafa atahorana daholo zany fa ny fanafodiny zavatra rehetrarehetra zay de zao tsy azo ekena intsony zany mila sakanana ny fanaovana tantely avadrakotra ny firenena toy izany ny vola zay io pelatana ny fitondram-panjakana tokony vahoaka no misitraka an'izany ary iverena keto ny affaire Goldgate
zay napipoaka ny raharaha tany Afrika Atsimo iny, napipoaka ny raharaha tao amin'ny tribunal tao Mpaky tao. Ny fantatritsika dia mamono afo tanteraka ny fitondram-panjakana, manao zay fomba rehetra, tsy afantarana ny anaran'ireo olona reo, tsy afantarana n'le trondro lehibe, fa itsika mahafantatra fa misy farany zavatra rehetra, misy farany zavatra rehetrarehetra, ny zavatra natomboka, ny zavatra natomboka tsy maintsy misy fiafarany. Zany zavatra resahana zany a dia efa fantatrareo daholo, fantatrareo rehetra zay manaraka an'ity fandarana ity, ary na ny any ivelany any ara zay isorana ianareo rehetrarehetra any manonja mahafantatra zavatra maro ihany koa ianareo, isorana amin'ny fanampinareo na amin'ny hevitra na amin'ny zavatra ataonareo rehetrarehetra any. Fa ianareo rehetra zay eto Madagasikara, aty amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara, isorana amin'ny fanomezanareo tanananay amin'ny lafiny rehetrarehetra, satria ty tolona ty tsy any miara-manonja mitarika fotsiny fa antsika rehetra ty. Ka zay zavatra zay no apitaina amintsika, hoentitsika eto manasatsika isan'andro san'andro, isan'ora anaraka ny fandaharana sy ny instruction rehetra zay atao. Efa tonga eto ny namana Rabekijana avy any Amparafaravola, mitsika anazy aloha fitenenana. Dia misaotra betsaka Andramatoa Solombavimaoaka Madagasikara Maître Yantra tamin'ny famelabelarana ny zavatra nisy teto Madagasikara, indrindrandrindra ny zavatra nalefan'ny FMI sy ny tontolo zava-misy tsy mety eto Madagasikara. Ka dia eto dia miarahaba manokana ny vahoaka rehetra izay mieno sy mijery ny fandarana miara-manonja isan'andro. Miarahaba ihany koa ny vahoaka any amin'ny faritra loatra mangoro, indrindrandrindra any amin'ny distrikana Amparafaravola, miaino fandarana miara-manonja ao amin'ny MBS any amin'ny faritra zany. Ka dia isorana tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny MBS any amin'ny faritra izay tarian'ny taleniry mikarakara ny fampandehanana ny MBS any amin'ny faritra loatra mangoro. Eto dia miara-manonja nisy tokoa ny fidinana ifotony tany ivon'ny Madagasikara tamin'ny sabotsy lasa teo izay fiandohan'ny tolona moa zany raha ny zava-misy. Ka dia isorana ianareo mpikarakara ny miara-manonja rehetra izay nandefa izany direct tamin'ny fandaharana tamin'ny sabotsy lasa teo. Gaga ny tenanay tamin'ny weekend iny fa ay efa maneran-tany ity fandaharana miara-manonja ity, ary ho anareo rehetra any ampitan-dranomasina, gaspora rehetra eny ampitan-dranomasina dia naneho ny hevitrareo ianareo, satria fantatra fa kay zava-doza mahazo amin'ity firenena ity dia ny fitantanana ny zavatra tsy nety rehetrarehetra. Misy zavatra tokony ahitsy amin'ity firenena ity, ary zay no mahatonga anahy foana miteny hoe mahaiza makalesona. Zany fahaizana makalesona zany dia nisy ny zavatra tsy nety nataony teo aloha tamin'ny fitondrana era Jonary Mampianina. Amin'izao fotoana zao dia ianareo indray amin'izao fotoana zao ao anaty fitondram-panjakana no lasa manaonao foana, mba tsy ilazana fotsiny hoe ny gouverneur ny faritra Analamanga dia niteny tamin'ny herinandro iny, tamin'ny farany herinandro iny hoe ampidinina ny vidin'ny entana rehetrarehetra eto Antananarivo. Le retsy fangamo eto Antananarivo rery Madagasikara misy commune, misy fokotany hatrany amin'ny 117 000 fokotany eto Madagasikara, misy commune district 119 eto Madagasikara. Komaninona ny eto Antananarivo rery, nga eto Antananarivo rery malagasy, sa eto Antananarivo rery ny miaina amin'ity Madagasikara ity no ny eto Antananarivo rery ny ampidinina ny vidim-piainana. Ampidinina reo ny vidin'ny vary,
izay efa any amin'ny 700 ny kapoaka. Iny resaka kapoaka iny no efa tsy lazana intsony. Ampidinina reo ny PPN, ampidinina reo ny zao zavatra rehetrarehetra zao eto Antananarivo. Ary manahoana ny any amin'ny Kere any atsimo any, manahoana ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any. Misy faritra 20 eto Madagasikara dia manahoana ny any amin'ny faritra any. Izany zavatra zany dia tsy fahaizana mitantana. Ary tsy tokony gouverneur ny teny zany eto Antananarivo, fa tokony fitondram-panjakana mihitsy no iteny manerana Madagasikara ampidina vitana rehetrarehetra. Normal be raha ohatra ka maenda amin'ny teny tamin'iny Covid-19 iny. Migrevy mpianatra andego, migrevy ny zavatra rehetrarehetra, migrevy atramina mpanosika kalesa. Ny zavatra zany kely indrindra nefa misy antony zany matombo tarainy vahoaka reo. Ka eto mambahoaka tena manisy odina kondronao, manipoditra kondronao. Ireo olona manodidina anareo no mitady hevitra hoe isan-kanana ny fampandrosoana n'ity Madagasikara ity. Satria raha ohatra ka mahantra ny vahoaka eto Madagasikara, vahoaka amin'ny raha tiana ilatsaka hoe aharitra ny fitondrana dia ampantrana le vahoaka. Izay ny mahatonga anareo anana zany eritreritra zany mahantra le vahoaka. Tsisy tsy menimeny na secteur rehetra eto Madagasikara, na secteur inona zany, na ny fambolena, na ny fiompiana, na ny mpanao asa tanana rehetra eny, fa na ny mpanao taxiville dia tsisy tsy menimeny. Noho izany efa eo amin'ny tenda izany ny fahantranyty vahoaka Madagasikara ity. Eto dia mitodika manokana ny ministry ny agriculture ihany ny tenako. Nakany amin'ny faritra loatra mangoro anao tamin'iny herinandro iny, indrindra tany amin'ny district na Parafaravola. Ny jery ny fahavoazana rehetra, ny zavatra nataonao tany dia tsy nitondra vahaolana ianao, fa dia gony lasaka 3,000 lasaka iny mba napetraka ao tany. Nefa ohatrinona ny enda amin'ny te nareo nandeha nakany, ohatrinona ny vola laninareo ny ekipanareo rehetrarehetra nandeha nakany. Dia tsy mba nisy mihitsy hoe ny zavatra voatiany ny baraziny anony any Antanambe itera-doza ho an'ny faritra Antanambe io ary io manainga zipo 2 moa izy amin'izao fotoana zao apasikely. Io baraziny Betsimangana ao apasikely eo ane ny mahatonga ny fahasimbana ao amin'ny lalan'ny io manainga zipo 2 ao Antanambe ao apasikely io dia tsy ao anatin'ny eritreritrareo mihitsy ve ny fampiresaka ianareo sy ny ministère ny travaux publics, satria avy amin'ny fotodrafitrasa any amin'ny barage ny mahatonga ny lalana simba na any Antanambe zany na Asoa ihany. Fitondran'Andriamanitra moa Asoa ihany, fa tsy nisy betsaka ny fotoam-pahavaratra, tsy normal na fotoam-pahavaratra tamin'ity taona ty. Fa raha normal na fotoam-pahavaratra tamin'ity taona ty, zava-doza ny seho tany amin'ny faritra loatra mangoro. Zava-doza ny faritra ny seho zao efa ho tapa-bolana tapaka ny lalan'ny makany amin'ny district na Parafaravola zay mampitohy n'Anambatondrazaka sy Parafaravola. Efa ho tapa-bolana latsaka zao. Dia tsy misy ny fanamboarana mikasika an'izay fa dia ho ataonareo manainga zipo 2 ihany, ary fa manainga zipo 2 moa no anaran'io lalana. Izay ny nahatonga anahy amin'ny teny ombenombeny matetika hoe miala ianao Andriamatoa ministry ny agriculture rehefa tsy havita ny asanao ianao. Fahendrenao anao no mametra-pialana rehefa tsy asanao. Tady fa any amin'ny faritra loatra mangoro any amin'ny district na Parafaravola any amin'ny faritra loatra ny sopitra ty Madagasikara ity nefa minimizenao zany Andriamatoa ministra ny fambolena any amin'ny faritra loatra. Ataonareo ny resaka fiarina, io vokabary fiarina io efa tapitra ny ketsa, efa vita ny asan'olona, mbola tsy débloquenareo le vola ho any amin'ny fiarina. Dia ataondreo tantsara eo aiza ary vola io raha ohatra ka tonga izany vola zany.
ohatran'izany koa ny nanao vizity tany ianao sy ny ekipanao miaraka amin'ny DREP sy ny faritra ary ny préfecture sy ny district izay solombavam-bahoaka moa tsy ilazana fa tsy problème aneny tsy nilazan'izay tsy ilazanareo hoe ho avy any nareo fa ny zava-misy de zao enao miteny any amin'ny ainao manjery eto Madagasikara efa vita ny fotoam-pambolena efa vita ny ketsa rehetra any amin'ny district na parafaravola na any mpitandrefa na ozy anareo amin'ny ministère-ny agriculture eto nefa de miteny amin'ny masolombavam-bahoaka ny tenako zany amin'ny commune Ambovory zany any amin'ny commune Vomena zany amin'ny commune Tanambe zany amin'ny commune Ambovory moa de vo 300 ngambany na 700 ny rabe indrindra ny ketsa vita ny asa vita amina tanimbary 4700 hectares izany any amin'ny commune Tanambe zany vo eo amin'ny 700 ny vita am'izany commune izany hoe ao anatin'ny commune efatra any amin'ny tapany avaratra any amin'ny district na parafaravola ilazaiko eto mihitsy amin'ny masolombavam-bahoaka ny tenako fa vo eo amin'ny 500 ny fambolena ny ketsa vita na ny asa vita manahoana ny résultat am'izay zavatra zay mahatonga ana amin'ny teny hoe négatif ny résultat ny ministère-ny agriculture io andre matofilom-pireneny de jerenao fotsiny ve mbola hiasa io ministre io izany zavatra zany sompotry Madagasikara zany resaka environnement koatra zany ka noho izany mila fijerena akaika ary zay ny mahatonga nyty instabilité eto Madagasikara ity solombavam-bahoaka amin'ny teny an'izay andre matofilo tsy misy ny fianonan'ireo vahoaka reo fa de ny ao andapa ihany manome hoditra-kondrao ny ao andapa ihany ny zao zay mahatonga anay miteny mahaiza ianao makalesony efa nisy zavatra senareo betsaka nyseho teto amin'ity firenena ity ary zay ny mahatonga miara-manonja miteny ary tsy maintsy hiteny izahay satria mijaly le vahoaka malagasy tsy maintsy maneho ny heviny ty miara-manonja ty ary zay mahatonga anay ho mpanohitra izay tsy mpanohitra be fantany fa manohitra sy miteny amin'ny zavatra tsy mety ary oko fantatrareo ministra ireo fa izay solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asanareo membre gouvernement ho anareo mpanatanteraka rehetra na ny préfet na ny gouverneur ny olom-botendry rehetra izay solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asanareo io ary ohatra ka misy tsy mety ny asanareo tsy maintsy miteny izay solombavam-bahoaka ka ho anareo anatin'ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny manaraka ny fitondram-panjakana tokony heritreritra koa ianareo satria ampatonareo napetraky ny vahoaka eo tsy tokony angina amin'ny zavatra tsy mety ianareo ny fantrany vahoaka manao ny ataony androany zao ny chauffeur-na taxi eniko ny arako de vo amin'ny folo maraina mbola tsy nahita kosa izy na indray mandeha mitaraina hatramina chauffeur-na taxi mitaraina ny lalana ratsy ny lalana makany Tsimbazaza izay eo anao andre ministre ny sport eo akaiky eo anao ny fivondronana eo akaiky eo ny lampany antenimera-pirenena eo ny lalana makeo de misy embouteillage tsy fampandrosoana zany ny zavatra ataonareo de zavatra nécessaire ohatra hoe oera fotsiny fa le vahoaka sy ny zavatra atren'le vahoaka io ny tokony nijerenareo fitondram-panjakana ka izay ny mahatonga anay ity zavatra ity ty fandara miara-manonja ity efa natomboka izy ty ary tsy hijanona am'ty zay fa tsy maintsy hotratrarinay ny farany ho anareo solombavam-bahoaka aty amin'ny commune eto Tananarivo tokony
anontatitra ianareo izay ny any an-tananay solom-bavambahoaka rehetra am'ty miara-manonja ty andaotsika iainga andaotsika tsy hijanona fa de ny fantrano le vahoaka ny tokony jeretsy ampahafantaritsika ny fitondram-panjakana fa misy lesoka misy lavaka makitsikitsiko aratsy voarina zao ty lavaka makitsikitsiko aty any amy taranaka faramandimby no igokany zavatra tsy mety rehetrarehetra eto de nentsika amin'ny fitondrana zao a efa ho vita fa manahoana no avy ny taranaka faramandimby manaitra ny tompona andraikitra rehetra eto am'ty firenena ty zahay indrindrandrindra ho anareo mpanatanteraka aza misalasala ianareo manitsy ny zavatra tsy mety fa aza manao imse fotsiny aza manao misaotra toboko aza manao mitoraka voninkazo zany tsy mampandeha nyty firenena ty ka dia eto dia manamafy ny teniny voalazany maître ianatra teo satria tsy mety ny zavatra tao nijesaka jirama manao ny ataony hatramin'ny FMI efa manao ny ataony ny clarification amina vola Covid-19 tsy nisy tsy nalefa nareo tany amin'ny antenimera-pirenena zany ny ratification azonareo membre ny gouvernement tsy misy ratification hoe mba validen'ny amin'ny antenimera-pirenena firy zany anjaranareo membre ny gouvernement mitady vola ho fampandrosoana nyty firenena izay ny devoir anareo ka ho anareo kosa ho an'izay tsy mahay manatanteraka an'izany de tokony ala anareo mametraka démission mametra démission ianareo membre ny gouvernement manoloana zay zavatra zay ka dia eto moa mbola misy namana maromaro no iresaka eto ka dia omeko ny député Todsoa voafidy tao Ambohimanarina namanao bogosy ny fitenena omenanao monsieur le député ny fitenenana honorable name ny fitenenana ary misaotra anao fa na dia lavitra de ravitra tsy anao dia tonga iamanao ny hevitra sy miaro ny vahoaka am'izao fotoana zao eto dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay meno ny miara-manonja ary miaraba ihany koa manokana ny vahoaka malagasy rehetra any ampita Ndranomasina androany dia ho afakely koa satria isy vahintsika rehefa aveo ho vavolombelona ny tantara hoe misy zavatra tsy mety ao amin'ny fitsarana satria atao fitaovana politika ihany koa zany fitsarana zany dia hiakatreo zay zany olo zany aveo ilaza ny zava-misy ny ainany ary anambaratsika zany fa misy zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenetsika ankehitriny dia hita sy tsapa fa lany andro amin'ny fanenjehana ny mpanohatra ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao satria rehefa misy zavatra ataony mpanohatra de iny no valiana de any moronany daholy ny fitondrana fa tsy zay mahasoa ny vahoaka no atao ao anatin'izay rehetra zay nke nametrahana ny fitondrana ao ianareo mijery zay mahasoa amin'ny vahoaka mametraka ny politika maritra ho an'ny vahoaka manome sakafo sahaza ho an'ny vahoaka ary sakafo maharitra manome asa maharitra ho an'ny vahoaka ary mampisy ny demokrasia eto amin'ny tany sy ny firenena ary mampirindra ny filaminana zany no anisan'ny asanareo am'izao fotoana zao nefany hitatsika fa maneho ny tsy fahafaliany daholy ny olona maro eto amin'ity fireneny ity eo zao voviana ny mpianatry ny médecine zay mangataka ny andamety ny bory zay mampalahelo mpianatra reo mitako ny zony de lacrymogène ve nanaovanao azy zanabaoaka ngereny mpianatra reny de reny ve nanaovanao azy ireny koa ny paramety de zavatra olona de ataonao am'gony de ataonao ohatra reny ve le olona zanaka malagasy ngereny namatsika reny fianakavitsika de lasa atao herim-pamiretana ohatra zany ve ny mpitandro ny filaminana ao anatin'izay rehetra zay miatsika daholy zao ny syndicat maro
ny vitsy mitrotra ny rery misy zavatra tsy mandeha ao e ny kalesa zay mpivarotra legioma sy voankazo sy hany-masaka de ataonao azy zao efa mirotsaka daholo reny mivarotra amoron-dalana efa mirotsaka daholo zao ny olona maneho zay tsy fahafaliany zay ary efa sa ny olona amin'izao fotoana zao zany no midika fa tsisy zavatra manjary tsony eto amin'ity fireneny ity eo koa ho avy koa ny mpitatitra maro isan-karazany ary mbola ho avy koa ny mpianatra eny amin'ny université zay mitaka ny bourse amin'izao fotoana zao satria kely de kely ny bourse efa firy taona ma ny fidim-piainana miakatra frais en bus miakatra or zareo areo nge no avy ny firenena eritrereto hoe ny el première année 24 000 ariary no mba azony amin'izao fotoana zao ny L2 30 000 ariary no mba azony isam-bolana io ny L3 36 000 ariary ny M1 sy ny M2 48 000 ariary sy manomana ny doctorat de 48 000 ariary ina no vitan'izany nefa reo vatsy anampiana ny mpianatra mba hifanana ny fitaovana ny kahia ny fitaovana maro isan-karazany amin'izao ny teknôlôjia maro zay tokony tsy maintsy ampiasaina amin'izao système LMT zao de zany ve nomenareo azy ho avy koa izy reo zao de lazay fa miara-manondrana zay ny ao ambadika zany rehetra zany areto dia amaly anareo mpitondra sy nareo député zay misy leraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao zay milaza fa hoe ny mpanohatra no fahavalo-pirenena amin'izao fotoana zao fa rehefa miteny marina ve sy ny tsy mety ataonareo de lazaina fa fahavalo-pirenena fa hoy za hoe sombanareo zany inona natao sao de tsy hainareo kory le famaritana natao hoe fahavalo-pirenena ny atao hoe fahavalo-pirenena de tsarovy fa zay manondrana atsokosoko aloha ny are-pirenena izany manao azy zany ny atao hoe fahavalo-pirenena de mampitangana ny vidim-piainana ka sara faminana ny vahoaka eo aminy ny atao hoe fahavalo-pirenena de izay mpitondra tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany fa misy ny asan-jolahy sy ny asan-dalo ny atao hoe fahavalo-pirenena de tsy manome rano fisotro madio mampisy ny kere eto amin'ny firenena ny atao hoe fahavalo-pirenena de izay mpitondra mampisy ny délestage lava tsy mampisy ny jiro tsy mampisy ny rano ary atao hoe fahavalo-pirenena de izay mpitondra tsy manome asa ho an'ny olona ho an'ny tanora iza manao an'izany ny vahoaka aleo amaly amin'izany rehetra zany zavatra voapirofo zany zavatra hita maso fa tsy ny mpanoratra zay miteny zava misy kory no endrika endrehanareo ho fahavalo-pirenena amin'izao fotoana zao manaraka izany koa de zao ary tena mahagaga fa de ianareo mpitondra de makatahaka foana ny ataony ny mpanoratra nanao zay ny radio miara-manonja radio maro no mitambatra de tsy mahalala tsy mahay manao hevitra vaovao misy fa de mangalatahaka koa hoe radio vitsivitsy no atambatra de manao tambatra de natao eo de ny amaly fotsiny eto no atao de mandrangitra ao anatin'izay de nanao ndray ny miara-manonja sy ny mpanohatra hoe fitsakatsanganana zay tena naomby ary vahoaka ampitiavana tsy sandena nininona no natao iny koa tamin'ny asabotsy de hoe anao fitsangatsanganana de mody mamboly azo kely fantatray daholo ny ngeny tany ny terena daholy ny mpiasa-panjakana hoany tsy vokatry ny fo fa no terena izy reo ary hitantsika amin'ny réseaux sociaux zany misy mitsangana vavolombelona be tabe amin'ny SMS ny terena daholo ny mpiasa ny commune nandeha ny district ny région tao anatin'izay rehetra izay de zany ve ny hoe tia ny olona ianareo raha mazaka olona ianareo de tokony tenenina fotsiny ny olona ny olom-boafidy de nyterenareo olom-boafidinareo hitondra olona hitatitra olona amin'ny taxi be de nomena vola daholo ny zaraina vola reo olo reo de mampimely izy de matsikaiky nefa tsy ampafiry ny olona
teny imerika siny ary tena matezitra ny olona de zao tsy nisy ny autorisation nefa nanao ny aty an-daniny nanao tamin'ny herin'ny asabotsy izahay de nosoketaina aiza ny autorisation volena embouteillage nefa tamin'ireny ienonay sy hitanay fa misy bus tsy makany akory any tatamy volon'ondry de nahoana no tsisy autorisation zay nosakana raha nisy ny fitiavana naninona raha nasena nisy vahoaka tsisy vahoaka reny nandeha tongotra teto Antananarivo nakany tatamy volon'ondry fa ny anay ny tampitiavana ny olona vahoaka maro no nandeha tongotra na de nosakasakana nareo ary nakany Amerika Siny zany no mitika fa tsy amfony ny olona tsony ny zavatra ataonareo efa tsy mampapifony olona tsony anareo efa tsy mamioditra tsony eo amin'ny fiarahamoniny sy eto amin'ny firenena ianareo manaraka zany eo am'le fakatahaka ihany eo le kalitsindro io kalitsindro de fakatahaka tamin'ny tsakopopy tamin'ny androndratsiraka no nisan'io efa tamin'ny repoblika faharoa zany de lasa miembotra le firenena efa repoblika fahaefatra zao tsika de le izy indray de omena de tsy atao isan'andro fa de vidina le izy fa mihina raha atao gratuit izy io de io zao tsy mena roa volana indray de foana indray de tsy misy nininina raha sitraka ingeny nanao an'io tamin'ny fidangany vidim-piainana sy filaharam-bary koa tamin'izany ray volana ihany zany nisy roa volana de nakaiza de nitondra inona tamin'ny vahoaka zany tsy nitondra soa ohatra zany koa de mba politika maharitra rejerena aza vonjy raha mivaky politika maharitra ho an'ny fanjari-tsakafo atao de mba misy sakafo tsara daholo ny olona mandritra ny taona maharitra politika fambolena sy ny fiompiana atao ao anatin'le izy de meo fitaovana ny tatsaha meo tracteur izy meo masomboly izy meo moyen rehetra ny tatsaha fa izany no tokony ataonareo ataovy ny barazy ny tohadrano zany zao no tokony atsarainareo eny amin'ny tambary fa raha vitsy zany de afaka mamokatra tsara ny tatsaha ao anatin'izay rehetra zay ampitomboy apio ny olona miasa tena ny mpivarotra mba iodina ny orinasany izany ngeny no tokony ataonareo am'izao fotoana zao fa de akatahaka amy zavatra tsy manjary vita fa tsy manjary ny zavatra natao tamin'ireo repoblika faharoa de vao maiky apira no izany indray no ataonareo am'izao fotoana zao ny amaranako azy de izao satria mbola maromaro ny namana aorina dia eo amin'ny resaka fahefamividy ny fahefamividin'ny olona zao de efa ambany de ambany am'izao fotoana zao maninona raha ampiakarina amin'ny fahefamividin'ny olona ny vidim-piainana efa vao maika miakatra daholo ny zavatra rehetra am'izao fotoana zao ny karama tsy miakatra am'izao fotoana zao mijaly ny olona ny jiro sy rano miakatra ny facture ny frais miakatra tsy zakany olona tsony le izy ny mpampianatra sy ny mpanabe de sao de atao piasa mpanjakana ny makorela nefa omenao zany ke de fanaovana tsinitsinina ny mpanabe nefa ireo no tena hoe mampianatra ny taranaka ho avy taranakitsika de fanaovana tsinitsinina mihitsy zany am'izao fotoana zao nefa raha tiatsika hovanina ny firenetsika de mena ny sazazy ny maronisa iza no maronisa eto amin'ity fireneny ity ny tatsany maronisa jereo manokan'ireo ny mpanabe no maronisa ary ny miasa tena no maronisa omeo sata manokana ireo voalazako ireo eo amin'ny lalàna sosialy tokony misy lalàna sosialy mifehana izy ireo fa tsy reo nge refa retirety aiza reo olona reo nefa reo tena fadiranofana nefa reo tena anisany mamokatra ary reo tena olona ilainy ny firenena am'izao fotoana zao de ny tatsaha sy ny miasa tena ary ny mpanabe fehany izany rehetra zany ty zao tsy zaka ny vahoaka tsony ny fiainana am'izao fotoana zao andaotsika ijoro aneo ny fikaisakina ao anatin'izay rehetra zay satria efa tsy efa betabe no nitarika izao ny joro nanao ny heviny ao anatin'izay koa
amin'izao fotoana
ny tenako. Raha tsika malala fa ny raharaha iantsona dia mahakasika ny atao hoe incitation à la haine et auprès du président de la République na ny fanjakana malagasy. Dia fantasika loatra fa ity fanjakana ity dia retsika ny raharaha roa inersiaty eo. Izay fanjakana tsy mba mitodika mandeha makany amin'izany zo fototra ananany vahoaka malagasy zany na ny zo fototra ananany olo-pirenena. Ataoko angamba fa toeram-piandohana dia mazava dia mety mbatsika ny miara-manonja dia atao anatin'ny fahasahina miteny ny marina. Rehefa miteny ny marina zany dia ao anatin'ny asa matianina, ny asa fanaovan-gazety ary ny asa fanao politika dia mijoro hatrany zany ary manao fikarohana amin'ny hoe inona ny zava-misy, inona ny zavatra azo ambara manoloana ny firenena. Fantasika tsara ny raha Golden Gate izay raharaha anankiray mamatotra an'izao fanjakana malagasy zao satria dia hatrany am-piandohana dia tsy miteny marina ny fitondram-panjakana. Hatrany am-piandohana dia miovaova ny raharaha hitondrana ny raharaha Golden Gate eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Maro ny mpitondra izay miezaka nanadio amin'izao fanjakana malagasy zao kanefa fantatsika loatra fa ny raharaha amin'izao tsika miteny zao dia raharaha izay tsy azo ny elana mihitsy satria dia ny pirina ozytsika ny filaza azy matetika no voatonontonona fa ireo izay fantatsika fa tsy ny lalan'ny ririna eto amin'ity firenena ity nandritry ny taona maro ny amin'ny fanondanana antsokosoko ny raharam-bolamena, ny raharaha bois de rose dia toviry anjavona. Tenezaka ho zatra an'izany ny fanjakana izay tsy azo ekena satria fananam-bahoaka. Amin'ny tiako ambara zany dia fantatsika loatra ny antso izay nataonay tamin'ny asabotsy lasa teo. Fantatsika loatra ny tranga miverimberina ny fanitsaka tsara na lampanondrenana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fantatsika loatra ny fanitsaka tsara ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Efa naneo fahavononana hatrany am-piandohana izay ary mijoro manoloana an'izany fahavononana izany fa tsy manaiky lendenany lona ny tombotsoembonana ka manambara zany fa ity fanjakana ity dia fanjakana zatra anana mitsotra ka sarotra avokana, fanjakana manao itsin-dalana ary tsy maintsy andraisan'ny vahoaka malagasy fepetra. Ny amin'izao tsika miteny zao dia miteny ny fanjakana malagasy amin'ny hoe hiezaka indray ny anatina amin'ny masonja malagasy amin'ny fanjakana ny tsy mila sotomina koa ny vahoaka malagasy manoloana an'izao raharaha zao fa izy mihitsy no efa leozy ny fanjakana mitondra nainga, mitondra tsoangazana, mitondra fantana ho azy zao. Ka tsara zany ny alalan'ny fitondrana fa tsy ny fanovana gouvernemanta akory no mamazo olona zao fa ny fialan'ny filohan'ny republika Andry Rajoelina no vahaolana ho an'ity firenena ity. Izay no anaovako ny antsoava ho
hoan'ny vahoaka maso malidy amin'le hoe tonga ny fotoana tsy tokony isalasalantsika satria tsika ny tokony mpaifana ary zoantsika ampahitsy ankalala tsy ampersitra ny maneho hevitra miantoka ny fanolorana zoantsika loatra miverina izay no anjarako am'tiarity de mahetana atsika hoe maneran-tany that's
fanjakana fa zava-dehibe de isika hoe ny vahoaka malagasy mihitsy
eny misasaka izy zao fa azo lazaina hoe vao manomboka ny taona 2020 dia fa baingana andrara dia karazana fitaovana na ligne anankiray eo ampelantanan'ny io mpamatsy volo io izay natao hanampiana ireo firenena tsy mahavita mampifandanja ny teti-bolany mandritry ny fotoana maharitra zany hoe hoentina manohana ny teti-bola amina fotoana lavalava ihany tsy tena le hoe lavitrezaka be fa fotoana tsy foezaka ihany koa nefa amin'ireo firenena izay tsy mahavita manampy ny fampidiram-bolany ao anatin'ny teti-bola sy voalaza teo hoe manana olana maharitra eo amin'ny fampandanjana ny teti-bolany ny dikan'izay matoatsika tafiditra matetika ao anatin'io programma anankiray ka mampiasa io fomba fanampiana anankiray avy amin'ny FMI io dia mana-pirofo zay fa manana ny olana maharitra io tsika eo amin'ny fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana ary mana-pirofo zay fa mitombona daholo ny zavatra nylazaintsika hatramin'izay ny fanamariana nataontsika ary andeha atao hoe ny fitsikirana nataontsika za tsy te hampiasa le teny hoe fanakianana fa ny fitsikirana nataontsika ny ohatra tamin'izay voalaza ny mpitondra fanjakana hatrany am-piandohana mbola talohan'ny fifidianana akory dia efa nilaza ny fitondram-ny kandida tamin'izany fotoana izany izay lasa filoham-pirenena taty aoriana fa tsy ila ary tsy hampiasa ny famatsim-bola avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra ireo zao nefitsika roa taona mahery aty aoriana ny tondrany dia mbola tsy maintsy miezakazaka volana faharoa amin'ny taona dia efa tsy maintsy miezakazaka mandeha mandombaravarana ny amin'ny FMI mitady an'io facilité élargie de crédit io inona koa ny azo andikanana zany midika koa zany fa mitombona ihany koa ny zavatra nyresahanay amin'ny mahasolombavambahoaka anay amin'ny mahaparlementaire anay foninanao ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana ho amin'ity taona 2024 ity tamin'izany mantsy zay dia nyteny hoe efa krizy ny ainantsika tamin'ny 2024 ary krizy mbola fantatritsika fa maneran-tany ary tsy mbola hifarana atoato kanefa ny volavolana lalàna mifeny teti-bola nentin'ny fitondram-panjakana teo anoloan'ny parlementa tamin'izany fotoana izany zay tsy nampitovy hevitra ny maro anisa sy ny tsy maro anisa aloha tsy hiten'ny zavatra hafa fa zay ny fomba ilazako azy ny tsy nampitovy hevitra dia ny hoe izahay mila teti-bola mifanaraka amin'ny zava-misy ato amin'ny firenena fa tsy mila teti-bola le klasika be tsy mila le teti-bola le manafosafo fotsiny fa fantatsika fa ao anaty krizy tanteraka tsika ary ho an'ny tena olona mahatsinjo lavitra ho an'ny olona tena mpitondra mahay mitsinjo lavitra dia mahita fa mbola taona vitsivitsy ao anaty krizy foantsika tsy krizy ara-toe-karena fotsiny ihany fa eo ny krizy ara-parasalamana zay tena fototra lehibe amin'izay fotoana izay ka raha nanao an'io fangatahana io ny fitondram-panjakana zany dia arak'ilay communiqué de presse izay navoaka ny FMI dia hoy député anitra teo hoe misy teboka vitsivitsy izay tena manaitra atsika ary tokony iomanantsika satria ahitantsika fa mbola mitombona ihany koa ny voalaza hatramin'izay raha nyresaka ny jirama izy teo anisan'ny fepetra satria ny mpamatsy vola rehefa anao fanarahana aminao tsy hoe mangataka ianao na dia efa hoe client fidèle amin'ny inty izy ny FMI ary sika tsy hoe isak'izay mangataka ianao dia azo fa misy négociation atao ao misy fifampirarahana atao ao ary misy fepetra sy condition isan-karazany ary engagement ifanaovana ao anatin'le izy ka misy fepetra vitsivitsy zay mahalasa ny eritreritrintsika napetraky ny FMI amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'io resaka io amin'izao fotoana izao mahalasa ny saintsika satria tao mamerina atsika lavitra be mbola
tany aloha lavitra be ny raha covid-19 fa raha ny sasany amin'izy ireo ny sasany moa dia mahakasika ny covid-19 mihitsy ary mbola manapirofo ia zavatra ny resahana ombiany a mikasika tsy mety amin'ny fitatanan-draharaha mpanjakana amin'izao fotoana zao mikasika ny tsy fampininy fa iza manao sy ny fitsinjovana lavitra amin'ny fitondrana ny raharaha-mpanjakana amin'izao fotoana zao anisany voalaza teo ny fitakin'ny FMI fanarenana ny JIRAMA zany hoe mametraka fepetra amin'ny fitondram-panjakana ny FMI mba hanaova ny fitondram-panjakana ezaka manokana amin'ny fanarenana ny JIRAMA fatatsika tsara fa raha afaka nanao an'izany io fanjakana io efa vitsy zay roa taona ange zay e fatatsika tsara zany fa matoa mbola mametraka an'io fitakiny io ny mpamatsy vola dia misy antony ao satria mba asa somary zatra ny onona taminy hoe fametrahana ligne anankiray ahafahana manao subvention amin'ny orinasa JIRAMA foana ve ny fitondram-panjakana ary ny dikan'izany dia zao mandavaka hatrany mampitombo hatrany ny trosa zay baben'ny firenena malagasy ao anatin'ilay izy ka ny mpamatsy vola eto dia mahita fa ny fampianana an'ireny subvention reny mba ahafahana manampy tosika ny any amin'ny fampiasam-bola amin'ny lafiny ara-tsosialy indrindrandrindra amina fotoana anankiry sahala amin'izao dia tokony fepetra anankiray a ahafahana manampy ny fitondram-panjakana ahafahany mpamatsy vola manome an'ilay 2.3 tapitrisa dolara ny dikan'izany a mila fepetra goavana be mihoatra noho ny isan'andro satria raha hoy aho hoe miverina any amin'ny tany aloha be tsika situation ny JIRAMA nandritra n'izay taona maro vitsivitsy farany zay a tsy nisy hoe stable akory mba tsy ilazako hoe mitotongana mihitsy raha tsika mahalala ny famatsiana ny rano sy ny jiro zay fototry ny asan'ny JIRAMA tsy izany hitantara amintsika amin'izany eto fa za zay miresaka amintsika zao a efa tany amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ohatra nandoa facturen'ny rano tamin'ny JIRAMA fara satria tsisy rano na ray goty ara miditra amin'ny compteur ao amiko ary miomana zany tsika amin'izao fotoana zao fa raha ohatra ka ity fitakiana apetraky ny mpamatsy vola ity dia mbola tsy ahafahana mihitsy satria fatatsika ny kapasité ny fitondram-panjakana mba tsy tenenako hoe ny incapacité ka tsy ahafahana mamaly araka ny tokony ho izy ary ara-potoana an'ity fitakiana zay apetraky ny mpamatsy vola ity miomana zany sika fa raha foana io subvention io ary ho foana io araky ty filazana ity raha foana zany a vao maika iaratsy kokoa noho izao tsy sanatria maniry loza fa resaka kajy io resaka fijerena lavitra io resaka fandalinana ny tany aloha io ka ahafahana milaza hoe tamin'ny fotoana sahala amin'izao ary tsika nametraka subvention io ny dikevitra foana teo anivon'ny anteny miera-pirenena efa taona vitsivitsy lasa zay fa tsy mety a fa tsy maintsy miankin-doha amin'ny subvention io foana ny JIRAMA fa amin'izao fotoana zao raha ho tanterahany io fitakina anankiray apetraky ny mpamatsy vola io dia miomantsika fa izakan-tseran'ny aina indray mandeha fa mihoatra ny efatra amin'izay ny mpanjifa amin'ny JIRAMA akoatr'izay a anisan'ny takin'ny mpamatsy vola ihany koa ny fandrosoana tsikelikely amin'ny vérité des prix amin'ny solika raha tsaroantsika tany amin'ny fahadimy volana desambra voalaza ny député anitra Razafy teo a nitabatabany io solombavam-bahoaka timma hoe avoay ny marina amin'io a fa rehefa nanontaniana fa rehefa nampanatanteraka dia nilaza hoe ny tsy ahafahana mampidina ny vidin'ny solika manaraka ny tendansa iraisam-pirenena dia satria io a hoezahana anenjehana amin'ny tanany trosa amin'ireo mpaninjara sy mpanafatra ny dikan'izany a nandritra n'izay herintaona latsaka kely zay tsika dia isika vahoaka isika mpanjifa ny solika teto Madagasikara no ataoko hoe ny fahafankio mihitsy satria isika no nanefa ny trosa sy efa ny fitondram-panjakana zay maka ny toeran'ny client miohatra amin'ireo mpanafatra sy mpanjaran'ny solika eto Madagasikara efo herintaona ho azy 1 volana eo zay nitrangan'izay zavatra zay nitsotsorika faran'izay ambany mbola tsy nisy ohatr'izany
ny vidiny solika eran-tany fa ny atsika nitazona any zay elanelan'zay azavaina atsika amin'ny atsipriany zay elanelan'zay a no nolazainy ny fitondram-panjakana fa entina anonerana zay trosan'ny fitondram-panjakana tany ananonanina tany nanontany zay rehefa tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo hoe aiza hoaiza zany zao situation ohatrinona sisa tsy voaefa sisa hatram'izao tsika tsy nahazo valon'ny mahafapo eto tsika dia mahita hoe mametraka fitakiana mitaky ny mpamatsy vola ny anehoana ilay tena vérité de prix amin'izay lazaina hoe ampianana ny trosan'ny fanjakana amin'ireo orinasa mpanafatra sy mpanjara solika kanefa raha izay no mitranga dia tsy ho voafehintsika ho fisondrotana io vidiny solika io amin'izao fotoana izao ka vao maika anampitrotraka zava-misy fiainantsika eo fiakaran'ny vidim-piainana amin'izay fotoana izay ny fanontaniana mipetraka dia hoe izao tsy voatrosa tamin'ny andro ny covid io trosa ny fanjakana amin'ny mpanjara sy ny mpanafatra solika io fa efa nyainana hatramin'izay ary efa misy fomba nomanina tao anatin'ny teti-bolam-panjakana hatramin'izay tokony anonerana an'io anisan'ny fanontaniana napetraka iko tamin'izay makay zary ny fanonerana an'io trosa io a rehefa tsy nampiasaina fa ny tombom-barotra nitangana be azo tamin'ny vidiny solika nandritry ny covid no nanerana azy tsy misy valony koa zany hatramin'izao manarakarak'izay a anisan'ny teboka nanaovan'ny mpamatsy vola fanamariana sy fitakiana mikasika ny resaka covid izany hoe nisy ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny covid ary tsy voavoalohany a no nisy an'io nitaky an'io izahay solom-bavambahoaka nitaky an'io fiarahamonim-pirenena maro eto Madagasikara izay manaraka akaiky dia akaiky ny fiainam-pirenena tamin'ny fiandohany ty taona ty herinandro vitsivitsy lasa zay nitaky an'io hatramin'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina hoe mametra mangarara nidikany zany a raha ny teny an'le farany teo vao tele herinandro vitsivitsy lasa zay nidikany zany a tsy nisy valiny fitakininy teo aloha nidikany zany tsy mbola nivoaka ilay mangarahara izay tadiavina ao anatin'io kanefa nabe resaka fatatsika fa scandale sur scandale no nyainana nandritra ny taona 2024 iny a tamin'ny fitantanana an'io covid-19 io fanampiana tamin'ny covid-19 io tsy anjarako ny tanisana zany eto fa samy efa mahalala an'izany tsika fa manaprofo indray mandeha fotsiny io fitakiana apetraka ny mpamatsy vola io fepetrapetrany io hoe nitombona ny zavatra nylazaintsika hatramin'izay ary ireo anefa nanomezana tsiny atsika rehefa tonga amin'izao situation zao tsika amin'izao fotoana zao a manao ny fandarana miara-manonjy ity mba hoeniny rehetrarehetra ny marina ao anatin'le izy a zany no anomezana tsiny atsika fa manao fanakianana be fahatan'ny fanjakana sika fa zao na ny mpanao politika na ny olo-pirenena tsotra na ny fiarahamonim-pirenena na ny fiangonana na ny mpamatsy vola samy mitaky ny mangarahara amin'ny fitantanana ny covid-19 io ireo a ilay teboka faran'izay ngeza izay azotsika ny resahana tamin'ity famakafakana nyity communiqué de presse ty ny fehny azo lazaina dia zao tsy mbola atoato ny fotoana ahafahantsika miala amin'ny aide budgétaire fanampiana ny teti-bolatsika avy amin'ny mpamatsy vola tsy maintsy mbola miankin-doha amin'ireo tsika ary zany no nolazain'ny filora valomanana hatrany hatrany hoe mila réaliste tsika rehefa miresaka fiainam-pirenena satria mbola tsy latsaky ny 20 hatramin'ny 90 isan-jatony io teti-bola ny fanjakana io no miankina amin'ny famatsim-bola azo avy any velany ary io teti-bolam-panjakana io a dia endriky ny politika hitondrany fitondram-panjakana ny firenena rehefa io ny tsy mety ary zay dia niteny foana hoe tsy mety io amin'izao fotoana zao vao maika mety tsy mety lavitra le politika hitondrany fitondram-panjakana mihitsy ny firenena zany no efa tsy lasa itsony ka fehezitsika amin'ny hoe tsy niteniteny foana zahay hatramin'izay tsy niteniteny foana sika hatramin'izay tsy niteniteny foana ny mpanara-maso hatramin'izay fa voapirofo ny zavatra mitranga isan'andro amin'izao fotoana izao ary efa karazany rafitra isan-karazany eto amin'izao tontolo zao no efa manapirofo azy tsy resaka hoe fitsinjovana hoe prévision tsony tsy resaka hoe ino fa zavatra efa tranga iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao no mahatonga n'ilay resaka sy filazana ny hevitra
misy rehetrarehetra ny tsara homariana am'izao fotoana zao de zao ny fahazoan'ny fitondram-panjakana an'io famatsim-boly io zany satria mbola tsy mivoaka le izy a dia ny fahataterahan'ireo fepetra rehetra reo fahataterahan'ireo fepetra napetraka reo nefa indrindra lay roa voalohany isy fiatraikany tsy mety amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny sosialy eto amin'ny firenena ka de samia efa samy miomantsika ho am'izany fa miomana koa sika fa isika aoka tsy andriandry mananaretina efa tokony miomana koa sika fa isika vahoaka no tompony ty fireneny ity isika vahoaka no iafarany io resaka rehetrarehetra io ka mba tsy ho tonga any am'izay faran'izay ratsy indrindra mba tsy ho tompotrano io ny vahoaka malagasy de manentana trany zay a mba iomana trany isika mianakavy fa manao arak'izay azonay atao zay amin'ny fanomanana amin'ny endrika oentitsika miara-miasa izahay de milaza miezaka mizara ny vaovao marina miezaka manentana miezaka mampafantatra ny zava-misy fotsiny ihany fa inona moa zay zahay atao hoe mpanahitra fotsiny zay raha ohatra ka ataontsika hoe misy ny toromaso kanefa mpanentana ihany koa zahay fa manantitra izany fanentanana sy fanairana antsika izany hoe tonga ny fotoana samia miseho ho tompona andraikitra amin'ity fireneny ity ny olo-pirenena tsirairay avy fa raha tsy zany tsisy ho tompon'ity fireneny tsisy ho ny taranakitsika député Fidèle Razarapiera efa eo anao ny olona koa efa maniry ny ahen'ny feonao satria efa zatra n'le hoe vao misokatra ny antenne dia anao fitenenana de omenanao indray zany zao mankasitraka honorable Benirina alana tsiny tokoa raha ohatra ka misy somary taitra tamin'izay fahazarana zay naninona tsy manomboka le satria itsika maha-olombelona zany dia nandray mety hoe salama nandray komba mety misy marisarisa ihany de mbola tsy hoe zany tany amin'ny dokotera fa nitondra olona tany amin'ny dokotera zany ao anatin'ny fianakaviana nisy tsy salama de tsy maintsy nentina tany amin'ny dokotera de zay natonga n'lay fa tsy hoe nanomboka tany amin'ny fiandohaniny ihany fa efa natao zany zay andrindrana an'izay ary tsy maintsy hoe enjehana ny miara-manonja satria efa fotoany fanomezana amin'ilay vahoaka malagasy après tanindrazana ny fotoana ohatran'izao maly de nisy rahalahy anankiray zao avy any Andranomaniry trano ny satria José Kely satria mba ataovy kokoa mihitsy ara-bitsy député fa de zangy de miondana zany hoe le olona zany tena hoe ao anatin'le ataontsika hoe fanarahana izy ny any ambanja hoe zahay aty ambanja aty ne ka tena rakotra io zany a tena hoe Madagasikara ray manontolo hatrany ampitan-dranomasina de tena hoe miondana anyty miara-manonjy ty am'izao fotoana zao ary zay tsy zakan'lay mpitondra fanjakana manoloana an'lay zavatra zay ataontsika eto moko zavatra zay resantsika eto de zavatra misy ventiny eto tsy misy hoe zavatra kitotono entina eto fa zavatra misy ventiny mafonja ary eto tsy misy hoe fandefasakira aloha de fandraisana telefôna fa tonga de hoatahoatany eto zany ary mampita ny zavatra tsy fantatry ny olona mihitsy tsika hoe zao ny tsy fantatra reo teo zao ny somam-bahoaka Mamra Benirina de nitondra n'le resaka FMI zay mbola ho apiko le izy satria mila zavaina amin'ny olona ihany manko zany le izy hoe ino ny zavatra io fa hatreto aloha zany mpitondra fanjakana tsy samydedaka mihitsy tsy samydedaka manoloana n'lay fahazahoana n'lay fake ny antony tsy afaka dedahana le izy zay aloha zany ny zavatra anankiray ny fake manko azavaina kely zany le izy amin'ny lafiny ara-toekarena mba ataontsika am'le hoe mora azahoantsika be sy ny maro azy mihitsy zany io zany de karazana fitsinjovana ny isin'ny stabilité macroéconomique zay zany tena tanjona am'le zany hoe mifandanja ny ara-taremarika eo anatin'io hoe ny fandaniana zay ataontsika sy ny fampidiram-bola ataontsika dia mifandanja avy amin'ny fampiasantsika n'le fake zany ao anatin'izay de ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao ny tsara mampafantatra azy hoe raha ny fandaharam-potoana ny mpitondra fanjakana ny azy ange PEM ny azy io zavatra ataon'io raha ny eny tsara namakiny namana rehetra teo tsika n'lay karazana communiqué raha ohatra ka namaky an'izay koa tsika de jereo fa tena zarra misy kely fotsiny no iresahan'lay FMI an'le PEM zavatra zay zany no tokony mahatonga saina n'le filohan'ny repoblika mihitsy izy tenany hoe enao ange miresaka an'le PEM anao foto-drafitrasany eny resahanao anatin'le PEM tramway téléphérique autoroute aiza zany le izy par rapport am'le FMI zay manao communiqué zay hoe reo no
karazana arfanina amin'ny isin'ny fiaramiasa amina PTF ny antom-pisin'io fake io ane de io no karazana balizy anankiray ngeza be ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ka zay ny tiatsika hotody any am'le filohan'ny republika ny président republika io de manaraka ny ty miara-manonjy ty sanay miteny an'izany mihaino hoe inona zavatra ny teneny raha atao androany de aveo manitsy an'le fitondrana ka tsy maninona fa metsika ny lesony monsieur le président io fake io ane ny balizy io mibalizy tsy ahafahanareo manao financement parallèle fantatry ny mpamatsy voly zany de alefa n'le izy hoe ty ary akatsony anareo zany hoe tia ny raha ohatra ka mpanao mofo zany de hoe tia ny tavy mofo de ao anatin'iny ihany fa tsisy hoe za ty hanana mofo gasy ohatry zany ny ateviny a ohatry zany ny atao ohatra ny pijany be ny angezan'ny mofo gasiko fa meno ny refiny hoe io ny refy de ao milatsaka ao anatin'io a de ao anatin'io zany ny antoka ho an'ny PTF rehetrarehetra zany hoe reo mpiara-mombonantoka amitsika rehetrarehetra mpamatsy vola zany miara-mombonantoka Madagasikara raha tsy misy an'io avy any amin'ny FMI io zany hoe io ny FMI fa manome ho an'le firenena malagasy ho antoka zany hoe azo itokisanareo fa anaraka ny fitsipy-dalao eo amin'ny fampiasam-bola ny firenena malagasy de tsy misy PTF iraky aty amitsika akoriny de zay le zavatra tsara ho fantatry ny olona zany ao anatin'le izy hoe ny fahazahoantsika an'ireny de ahafahana mametraka zany ianao ao anatin'lay molina ndray hoe ahatony lalana vao nyteny teo ny sombamboaka mamirabenirina hoe ahosahirantsika ozy satria hiasarotra ndray le fiainana zany noho ninona noho ny fisian'lay condition be da be le fepetra be da be apetrany ny jirama na eno tsara angambotsika tany Tomasina natsanantsana mihitsy le filohan'ny republika tamin'le tale général ny jirama moa fa tsy zazakely lo kapohana amin'ny andro reny fa maninona ny atao an'zao fa manondratra zao tsy maintsy any ajanony io resaka mbo vavahady iny a fa tsisy hevitra rehefa tonga ty fake ty zany de nanao an'le fanambarana le FMI dika an'izay miverina amin'iny tsika tsisy resaka tsisy an'izany hoe hotazomina tsy akatra ny saranjiro ho ampidinina azy zay mihitsy ny tenen'le filohan'ny republika hoe ho ampidinina le fampidinana saran'ny herinaratra viditsika eo amin'ny jirama de tsy maintsy manao subvention ny fitondram-panjakana zay ny jirama vo afaka mampiainan'io fa tsisy miracle eo noho izany le tena ataon'ny filohan'ny republika tany Tomasina iny zany a lasa rano iny noho niny noho io fake io satria io le FMI mametraka condition izy raha vao manaiky an'io anao de tafiditra ao anatin'le ty le tavy mofo e nga mahazo mivoaka an'iny tsony tonga de manaraka an'iny anao zany hoe inona be amin'ny mofo gasy tsisy afaka manao zao hoe andeha ataoko ngezangeza kokoa le anana andeha ataoko kelikely kokoa fa le kelikely kokoa mety na le ngezangeza kokoa mety io tsy maintsy araha dika an'izay zany resaka jirama hoe ho ahenako ny vidin'ny jirama ny fantatry ny FMI de zao raha vao manaiky an'io ianao ka amoaka an'io aminao izy a tapitra ny subvention babay tsisy an'izay miena io tsy maintsy ahenanao subvention mandehana ny jirama tsy afaka amin'ny style tsony ianao ary zay tsy mampidedaka an'ireo am'le fake azo ny antony sady kely le fake no be condition nareo ne midedaka hoe nareo cerveau na orinareo inona ny makary zay mijery anareo masofila fotsiny mijery aty amin'ny 100 mètre ty ahoana tsara zany efa niteny anareo hoe tamin'ny herinandro fotsiny mbola hita eo mako anareo amin'io resaka FMI io voilà izy eke mipotra le izy 320 millions de dollars telo taony 110 millions de dollars par an zany ataontsika no fampitahana karaha mampiasa mpanjakana 60 millions de dollars par mois tsina zany dika fa io fotsy zany de hoe nahafahantsika manana n'lay tosika avy any amin'lay mpiara-mombonantoka rehetrarehetra ny fahazahoantsika n'lay tosika avy any amin'ny FMI fa kely zany fake azotsika zany kely raha ohatra ka ampitahina amin'ny fantaniam-bola izay ilainy Madagasikara ao anatiny ataontsika hoe fampandrosoana de zay le izy ianao diaka be hoe anao anty anao anty anao andry maninona no tsy asian'olona resaka le izy tsy asiany resaka ny antony a tsy aminy zany ny azy ake fa apetrany hoe atosiny ianao makany amin'ny ara sosialy asainy ianao manao redressement ny jirama asainy ianao manao virama de indray fa hoe ampidininy ty anaovana ino mity populisme le izy hoe satria zay zao no mitondra de atao zao io tsy possible zany raha vao miaraka amin'ilay mpatsy vola mazatra ianao
ary zay masarotra an'le fiarahana amin'ilay FMI le banque mondiale io tsy sitraponao ny atao fa ny sitrapony ary izy mafantatra hoe ato ny kapohany anao ary atony anitsiny tsy resaka de dakisme mihitsy io fa kajy io araka nambarany deputera Bendrina teo hoe mila manana taremarika ny olona ao anatin'le rafitra mitantana am'izao fotoana zao mandresy lahatra misy document ilainy io arake mbola mampametra-pantaniny ao vitatsika le document sa tsy ho vitatsika fa zay izy vao mameny io anao fa tsy hoe etiketi-po eo fotsy de hoe alaitsika amin'ny ohatran'izao io na tonga de atao kapobatana azafady zay ne mahatonga nanteny foana hatramin'izay rehefa miresaka aminareo ka miresaka toe-karena raha resaka tena ho karena ny resantsika raha teny no ifampiresahana amin'ny mpamatsy vola mahazatra de miteny tsy no couramment ny mpitondra teo aloha zany hoe mafeny le lafiny raha toe-karena fa ny mpitondra am'izao fotoana zao raha teny tsy noho no ifampiresahana amin'ireo mpamatsy vola mahazatra atsika ireo nefa misy ny banque mondiale mila mpandika teo satria tsy miteny tsy no couramment zany reo raha resaka defa nytenitsika hoe ity ministre ny toe-karena sy fitantanam-bolanareo ty mihitsy eny tsy izy fa mbola tsy nino le filohan'ny republika fa ohatrany hoe reo cerveau io tsika de tena mihitsy hoe ahoana moa zany ny afana fa capable ny olo anankiray ny résultat ihany tsisy akoatran'izay any amin'ny résultat ianao no mijery hoe capable ty ministre ty na tsy capable ty matafavoaka boly ty na tsy matafavoaka boly ty fa raha resaka PEM zany hoe PEM no resantsika de tena miteraka fampitombona ny trosa ny zavatra zay soratana ao anatin'ireny raha ohatra ka iresaka tsika ny hoe anao autoroute miresaka tsika ny resaka tramway miresaka tsika ny téléphérique zany ange mampitombo ny trosa tsika dikan'izay zany me mangadiady le resaka tsy fifandanjana eo am'le resaka macroéconomique misy déséquilibre macroéconomique eto amitsika zany mazava be zany zay zavatra zay ny olana ao anatin'le izy ny mpamatsy vola de miezaka mandefa tsika any anatin'ny hoe ny fandaniam-bolam-panjakana de zay misoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ihany izy tsy anosika anao zany andrana manao financement parallèle tsy miady amin'ny piesiny zany ary matoa izy mametraka niny faikiny eo aminao eo de iny ny ary fanina lefany mba tsy ampatonga anao iblidiblidy hoe io ary fandeha alay-panahy anao financement parallèle ny fitondram-panjakana malagasy fa tena ho ampitandre mafy mihitsy raha vao ohatra ka hoe mianakely tsika ka manao an'izay zavatra fantatry ny mpamatsy vola amitsika ny hoe ohatrinona mifantaniam-bola ao anatin'izany ao amin'ny soraboly io hoe ohatrinona karaha mampiasa mpanjakana fantanao zany hoe 60 millions de dollars de matoa izy zany mametraka an'iny hoe io ny apetraka tsika aloha de satria izy io aloha ny antoka ho an'ny mpiaramombina antoka aminareo rehetra amenanareo le fake mba ahafahana zany milaza fa arahan'ny FMI maso ny fandaniam-bola mpanjakana rehetra zay ataon'ny gouvernement manomboka zao vao milatsaka io de zay zao rehefa tena mijery anao zany hoe inona mba nyresahan'le FMI an'lay PEM zay programme anasa be ny fitondram-panjakana teny tokana ny mba alefany miresaka azy zany zavatra zany manambara fa manomboka tsy maresy lahatra ny mpiaramombina atoko amitsika lay programme anasa ny mpitondra am'izao fotoana zao tsy mahavita mamaritra ny atao hoe priorité akorytsika zany ange mahatonga atsika lasa ohatrany tsy rainy olona ao anatin'le toedra raha tadidiko tsara mihitsy tamin'ny fotoan'andro no tany amin'ny fanoerany zany mapara zany fa tam'izany nareo nanao angotenda mihitsy nanenjika an'izany hoe iza no mitondra era-jonaro mampianana tsy mety amin'ny piesinay de nomenareo anarana hatramin'le fandehanan'le filoha mivoaka de natao hoe HVM hery sy voangy mitsangatsangana fa zao nareo raha mitsangatsangana de Saint Valentin ataonareo fa ny olona teo alohanareo nitondra rehefa mitsangatsangana makany amin'ny bailleur izy makany amin'ny olona rehetra mpiaramombina atoko amitsika mandinika ahoana ny anamboarana ny rafin'ny fitantanam-bola eto Madagasikara zany ny andehanan'ny olona mandeha de lazanareo fa hery sy voangy mitsangatsangana fa le vokatry le izy rehefa aveo tsy hitanareo hoe nen'olona nametraka vola tsy toko tsy foroana ny raisinareo taminareo tonga teo amin'ny fitondrana ny tany arkarena teto amitsika taminareo nandray fitondrana ambony
ny volany trosaitsika tany amin'ny mpamatsy vola za efa niena ny tany satria manino efa niodina ny fampidiram-bola anatiny le firenena zany hoe efa nandeha araky ny tokony izy ny fampadiram-bolatsika raha ampifandanjana amin'ny fandaniam-bolatsika zay ny tamin'ny andro nitondrany hery rajonaram-piaina taty amin'ny fotoana farany efa navita nanao foto-dravitra sa makadiry izy efa afaka nanao lalana 4 kilometra teto Antananarivo efa betsaka ny zavatra afaka natao satria manino nanana ny entomana antsika ka miodina ilay fiarikarena teto fa zao mba hataiza zao tsika na eno hoe nandeha tany amin'iza ny filohan'ny Repoblika Madagasikara mba niady hevitra tamina sehatra ara-toekarena taiza za efa intelo niaraka tamin'ny filoera Rajonarimampianina iny a conférence resaka budgétaire daholo tam'izany tao Paris anankiray tany Londres tany Maroc fa enjany zany ady hevitra zany foza hoe raha mpitahina wa aloha tsy resany tonga de ohatra zany ny elanelana makadiry zay nge le olana ao anatin'izy izy nge tsy hoe te hitondra de andeha hitondra rehefa tsapanao fa misy banga eo de maka olona enjany ianao mameno ny banga tampoko nijerena ndray ministre fitantanam-bola zay tena avokavoka idonan'ilay fitantanana raha-mpanjakana servo e atsona anao débat sa atsona eo amin'ny commission finance mitsoka milaza fa marary fa mbola tsy tonga saina ihany ve le filohan'ny Repoblika hoe tsisy ty akamty simple mpanao gazety député tsotra no miantso anazy hoe andao tsika isanao monsieur le ministre mba hanao débat économie ny resaka inefatra ngamba raha kely ny antsoko an'izany ministre zany hoe hanao débat amiko resaka lafiny ara-toekarena fa tsy namaly io natsona tao amin'ny commission finance tsy tonga izy fatsy men 20 minutes zay izy no atahoata marary ohatra tsy dia forme loatra de angata ngamba fa farany tsanganany député Nicolas Mazingandra fa tsy Nicolas Droka basy amina zany ambara Nicolas natra ministre satria hitan'ny Nicolas zany hoe honorable miala ilany am'le solombavamboaka ity ministre fitantanam-bola ty de nataovany sangisangy amla mihitsy za ozy za anatitra anazy ambany any reny mena lalana zany alohanao aterina fa tsy afake hatram'izao tsika nangatahany solombavambahoaka tsy solombavamboaka fa solombavamboaka IRD no nangataka tamin'ny ekipa ministère-ny fitantanam-bola hoe mba omeo anay ny listre ireo mpandrara tsy mampody vola eto Madagasikara vola vahiny ary mahatonga amin'ny vola vahintsika mbola tsy tafiditra mandraky ty ny androano a tsy voarahin'ny solombavambahoaka zany de milaza venareo fa capable zay ary zavatra angatahany solombavamboaka IRD ohatra anareo tsy vitanareo nanome anazy hoe ity ilay listre ny mpandrara manondrana entana ny ivelany ary tsy tafaverina aty Madagasikara amin'ny vola vahintsika zay mila verina zany efa nomeko anareo fa ny président Marc Carvalho mana 7 isanjato ny vola vahiny tafody teto Madagasikara nandritra ny fitantanana misy statistique zany azo jerena ao amin'ny banque fobe Madagasikara tsy miteniteny foana miteny an'izany zay le izy tsy mahavita manao mangarahary nareo de normal nareo raha ohatra ka enjan'ny mpiara-mombonatoka normal nareo raha enjan'ny tahirim-bola ny FMI tsy sangisangy aminareo mihitsy zany tahirim-bola iraisam-pirenena zany rafitra anankiray tsy azo baikona ane zany hoe andeha tambatambazana de hoe ora ngamba ataovy am'le mba mety aminay ty zavatra ty fa ohatra manahirana be reto miara-manonjy reto tsy possible zany de zay mahatonga an'le izy hoe afa baraka le président de république mampalahelo anao monsieur le président tena malahelo anao mihitsy amin'ny ataony ministre fitantanam-bola marina mafy nanganako tanana mihitsy zany satria tena tsy mety ino ana mihitsy anao hoe io fototry ny olana raha automobile angela izy monsieur le président de motera mihitsy io mikatrakatraka io le motera mihitsy no midonaka mitapy bielona le motera raha motera io tsena tsy zavatra azo raisy zay mahatonga ana miteny hoe malahelo le président satria manina tsy hoditra kondro tsony ty omeny anao ty fa tena nosorany Grèce mihitsy ny lalanao de am'izay misosa tsara raha hodrakony mako izy mety mahitsaka hodrakony ray fotsiny de zay fa mety mbola matazo ny équilibre rehefa ty tena le lalana mihitsy nosorany Grèce hoe de ino alasy
tena misosa satria tena hoe vo tsisy ray volana akory ianao no nitabatabany le jirama io la FMI fa metraka hoe toerinay ny fitenenana oety le filoajena mambahoaka hoe ampidinitsika hoe itoy ny subvention ny jirama ianao ke teny zany inona zany sazy tokony mena le ministre manome an'izany ianao hoe teneny monsieur le président fa afaka toizantsika ny subvention ny jirama izy ene mila izy ene no afaka manao an'le anticipation izy no mianticiper satria izy no manao le dossier makany amin'ny mpiara-mombinantoka amitsika de izy no afaka mitenenao monsieur le président tandremo sao de miresaresaka subvention eo anao a fa tsy possible tsy nanaovantsika subvention satria hanenjana zalahy reto tsika zao anatin'le midiniky aminazy fa ao anatin'ny fampidiniantsika amin'ny FMI mihitsy ianao no ampijabahany hoe hotoizantsika subvention ny jirama grave zany ary tsy maintsy ampiakarina le facture raha ny communiqué ny FMI satria raha vao tsy misy lay subvention de lasa ny sarany tena izy no alohanao any amin'ny jirama de nefa ianao zany tsy miteny hoe ataotsika ny anoizana le subvention mba hahafahana mitazona n'lay saran'lay jiro tsy hiakatra tsy haiko mba samy fampijery atsika monsieur le président rehefa tsy manao subvention le jirama avy anareo possible nitazomana ny saran'ny jiro tsy hiakatra ny FMI nge amin'io mitondra lopy eo izy miampina anao epée de Damoclès eo ambony lohanareo mitsy le FMI mitindra maka ty io communiqué nataony ataona hirahira io donc zany tsy possible ny ahatonga ny jirama ho faty antoka zany raha ny fihevitry ny FMI fa tsy maintsy atao hoe tsy maty antoka ny jirama ditiko tsara za tao anatin'ny fitondrana Andriamateur Jonama Pena de miresaka matetika tamin'ny ministre fianena Richard zay ministre énergie tamin'izany fotoana zany ministre énergie izy tamin'izany de zao nysosokevitra natsofa satria tamin'ireny tsika le naheno ny président Jonama Pena ny teny hoe foanatsika ao anatin'ny telo volana ny fatapatapahan'ny herinaratra de zao ny nataony tamin'izay fotoana zay ity forme ny jirama ty mihitsy ozy zay sosokevitra netiny no mila ovaina ohatra société commerciale io fa raha mbola io formany amin'izao fotoana io zany hoe le satan'le orinasa jirama androany no eritreretantsika le jirama zany anao karazana fanitsina ara-pitantanana de tsy possible zany fa raha vadikitsika ohatra ny orinasa commerciale rehetrarehetra orinasa ara-batra rehetrarehetra ny jirama de afaka manova amin'izay izy an'lay ataontsika hoe seha-pitantanana zay mifanindran-dalana amin'ny filain'lay PTF zany fa tamin'izany fotoana zany moa rehefa namoaka an'izay izy hitondra n'lay ataontsika hoe fanitsina teo anivon'ny jirama nilatsaka ny fanalana avy any ampitondra tamin'ny andro n'Andriamateur Jonama Pena voadaka le ministre ministre voalohany voadaka tao anatin'ny gouvernement n'Andriamateur Jonama Pena satria nitondra an'izay hevitra zay hoe le jirama raha mbola io satany androany io tsy afahantsika manitsy an'io ary tsotratra le tanjony le mpiara-mombinantoka amitsika hoe ahoana ny anitsina le jirama tsy maintsy mitady hevitra ianao de ny fahafahanao miteny sy mitsotra any amin'le vahoaka ny problème nareo dedaka loatra de tsy mety nareo hanetry teny teny hoe ory vahoaka mialatsiny aminareo zay fa tena kende tsy possible tso fa tsy maintsy miakatra le jirama fa tsy hoe androany nareo tena ahenatsika isolokio reo aveo tsy voahenanareo le zava-tsy arary zato zay nge le problème nareo ny style ny lasa aloha mba mitadiava hevitra simple nefa efficace zay ne nitadiavany eto amin'ity firenena ty ary manana fotsotra mizara mitsotra am'le olona hoe ry vahoaka tena manaiky zay fa marina dolo ny tenen'ny fanoerany fa tena ilana tsiny aminareo fa tsy afaka ho ataotsika tsony le subvention ny antony tereny ny mpamatsy volontsika nefa mbola tsy afaka miala am'ireo tsika androany fa nareo tsy manao an'izany nareo tsy hanao an'izany mihitsy fa ny nareo de hoe sy dada ihany ny masany tonga de efa vitatsika io mazi de androany miteny rapitso am'izay iteny B raha afaka pitsy iteny C jereo zao fa le teny teo iny tamin'le resaka hoe 0 ariary zao nge nareo zao manomboka miteny mahazo maka vola indray zay le problème man'olona aminareo zay tsy matitra mihitsy nareo amin'ny fitenena rehefa miteny nareo hoe 0 ariary de tazomy 0 ariary ranga tsy tapitra akory le année scolaire mampalahelo nge zany ve mipitantana amin'ny Madagasikara tsy tapitra akory le taom-pianarana de efa miverina miteny le mpitondra hoe aloha ndray fa afaka maka vola indray nareo
mpampianatra fram am'le ray aman-dren'ny mpianatra le ray aman-dren'ny mpianatra nge tsy nitaky taminareo hoe ataovy 0 ariary io e finareo nydetaka de zao nareo a tratran'le tena hoe réalité am'izay tsy afa nanoatra ka tsisy le paisa zavatra afa nandehanany zay ke mampime aminareo e tena ty fitantananareo ty tena fitantanana mampitokiky mihitsy satria zao ny ato saraka mbola tsy nahita zavatra ataonareo hoe nitefa tsofin'olona anao a de tsy nitarehany vo tefaka fa mifaladiana mbola tsy nahita an'izany a hoe enao andrano meko nitefa tsofina de le ray tefa ao fia de tsy nitarehany vo felaka fa faladiany vo de tefa tsofina anazy faladi zany zavatra ataonareo io satria zao ny antony any atsimo no mitaraina kere tsy mihinan-kanina mitsopinenana Antananarivo nomenareo kalitsinjo mba hitanareo normal ve zany Antananarivo nge tsy tratran'ny kere Antananarivo tsy tratran'ny mifindra-monina ny olona fa misy zavatra hoaniny eto fa any atsimo mifindra-monina ny olona tsy misy kaly hoaniny Antananarivo ndray mahazo kalitsinjo tena gaga zay mba misy olona mananatra edy reto mpitondra reto marina mafy raha tany amety any ambadina zaka tany rehefa tratra le hoata taiko hoe tsy mavoa rehetra fa aty izy io de tsy mety tsara mako le voko anazy fa raha tany io efa zay ny raha nahazo anareo tena tsy misy mpananatra mihitsy nefa de tsamy hoe inona ndray zao problème ay miara-manonja andao nakazerena aloha le miara-manonja andao aloha alamina re vo nytenen'ny député fotsiny nareo hoe itombo isany manao miara-manonja mivangardareo tonga de nyva ho tantaraiko le izy rehefa avy nazo tizo kely fotsiny le FMI de iverina am'izay hoe inona nampivangarda nareo tamin'ny député zay za fa tena mampimenareo atahoranareo ty miara-manonja ty a maraina eo a mandeha zany satria voaka maraina ny tenareo hoe zaho ana de nakany a dokotera de mieno an'ilay azeda zany eny an-dalana mazava tsara mihitsy mandeha le hirahira mieno an'le hirahira ohatra ny nataony brido tsaratsara somary efa hirahira tamin'ny des années 60 zay koa moa le hira manareo zay niarany eno azeda tamin'ny maraina nandeha daholo reny le mampatsiaro ny tamin'ny taona enimpolo reny ny tena na de tsy tao lary fa mba zanakanitra ihany de maharakaraka an'ireny mozika reny mirahira eo mirahira na tobila mirahira am'valy sy 5 rangaty tadidiko hatramin'le hira nandeha hirany bivy tarika tsy veriny mandeha misy hira mafaly foko anomezako jalabe anjoze iny mandeha fa tonga de ozy le radio ohatra nanendy trondro tampoka am'valy sy 5 tsy ozy izy ao tapaka angany courant jirama sa le émetteur anay no maty fa zaho sady tsy tapaka le courant jirama no tsy maty le émetteur anay zay fa eny koa le lavitra be any le toy le hirany tarika tsy very teo izy zany ve ho any andaninareo fotoana or fanjakana monsieur le président tena ny verindalana angenareo zany zany tsy maninona mihitsy a tiako mihitsy le ataonareo mety zany raha Jean isany ery Jean manko mandeha any Jean ihany na sy Jean ihany ameko tsy kelikely anaranareo a fa nefa rano meko complet io efa fantatra io anareo am'valy nareo tonga eo am'le toerana ao aminareo raha teo koa le toerana de tsisy olona manelingelina mihitsy nareo manao an'lizy de ataonareo fanaovanareo azy le azety fa ny MBS mandeha ohatsika zay manaraka zany meno amin'ny MBS fa mandeha ny MBS fa tena amboariny razan ny azeta am'valy sy 5 tsisy zavatra eny tsony fa te eny izy fa lavitra be fa tonga de tadidiko tsara zany tamin'ny 7 nitolontsika tamin'izany za tao anatiny alefasiny générique hiakatra fa misoratra eny anarako e isan'ny tao ampamelona ny tantara tamin'izany fa ny zavatra tena nampitaraina atsika tamin'izany de io fa ny elingelenana maridrefy io tena narary atsika izy tamin'izany de satria naninona satria tsika tamin'izany teny fa ny olona zay nitotra de olona misetrasetra tsy mety ny atao ny ary zany zavatra zany de fomba manao mamoetra ankehitriny kely izy fomba fanao azo atao ary hita fa tsara tsy hita zay maharatsy azy araky ny fomba ratsy nataony teo aloha de toizanareo mandraka ankehitriny zany inge zany le izy tsy hoe fomba tsara nataony teo aloha fa itsika moa zany malala fa ny brouillage dia fomba ratsy nataony teo aloha zay tsy hita ny maharatsy azy ka toizantsika mandraka ankehitriny rehefa may volotratsika may ambondrona de alefa ny saika voatoniko ndray hoe izy le alefa raso aloha mbola tsy mena tsara mena sy maintsy tsy maintsy voatonina ihany izy
amin'ny farany fa hoe manaovany zany fa aza velameno an'io azedy io ny olona mampalaza ny ngely izy c'est le président mahatonga ny matsapa zany zay eto fa tafita ny zavatra natao rey ary matsapa zay eto fa enjany zay matoa ataonareo an'izany raha ohatra ka raha dio tsisy nilana anazy zany azedy zany tsy nataonareo an'izany fa tsapanareo izy androany hoe be miaino an'io de io ny ataonareo vao maraina manirakolona vao maraina amin'ny valo andehanao an'izay foty amin'ny valo de fa tsisy afaka miaino azeda tsoa le eto Antananarivo tapitra ty fandarana ty vao miaino azeda ndray ianao na amin'ny alina ianao raha mba miaino hirahira de any ianao miaino azeda de miaino kely ianao maraina amin'ny valiny ianao de fa tapahana ny zo afahanao miaino an'izany satria manino tsy zaka ny fitondram-panjakana zany onjapeo zany de hitako zay ko no zay hoe tena mafy zay zany matoa atao an'izany zay zavatra fantatra fa ratsy zany fa zao misy farany zany ozy dedesy tsy reny nge tsy hoe mpamonikira efa mpamonikira fotsy monsieur le président efa teraka ianao tamin'ny andro napalaza ny irany dedesy donc hainao tsara zany zany hira zany misy farany raha jiaby voleza mirehareo izy mivoleza ndraiky jery ratsy nareo tsy voly izy io fa izy io tsy mahatsara 7 andra nareo fa zato andra ninay attention tiene tany masina ny Madagasikara ty tsy mbola nahita olona nanao kitototeto ka tsy nitsarainy tantara tsy mbola nisy zany monsieur le président ary aditiko ny mampafantatranao an'izany hoe niainatsika zany zavatra zany ary ny sokajitsika hoe aratsipana zany tamin'ny fotoanandro fa androany le izy ataon'ny olona momba anao akany 19 aminao mihitsy hoe président nataony tsisy magneno mihitsy angely azety de mety faly anao satria mety hoe iarovana toerana le izy fa hatramin'ny novina aro hatramin'ny novina zany za mampirisika le fasy foana le brouillage tsy aza mijanona mihitsy fa sady hiteny aminareo hoe lasy ty namana plus nareo manao an'izany plus olona io mandroatra plus olona io manonja arakaraky ny anaovanareo an'izany eny misy proof zany zay zao miteny hoe ny azeda vao tonga ny amvaly de hitsahanareo hoe takonanareo hoe de enon'ny olona le izy hoe ay ve tena marina zany ay tena tsy zaka fanjakana tokoa le azeda radio marina le teneninay zany mitombona be mihitsy ny olona te apita afatra aminao renge monsieur le président de miantso mihitsy delona ba le solisy ny ohatran'izao fa mba tiana hoen'le fanjakana fa reo manko rehefa daovan'le miara-monina zao tonga de miaino ary tonga de mitsady solution ma zany ange ny zava-misy am'izao monsieur le président fa tsy miteny mihitsy ny andao alefa any amin'ny viva fa hoen'olole président de ho ataony fa hoe aleo alefa atao miara-manonja fa rehefa ato le izy mandeha de miaino le filoha hitanareo am'izany misy lanjany zany zay misy dika ny zavatra ataonay eto ary zay zavatra zay no tsara hifampifezatsika hoe mandiny tsy adalana eny iny miteny monsieur le président zay tsy mila fiaraha-mitatana satria ty zavatra ataonay ty tsy hoana seza zay tsy mila manao kaditseza politique zany zay tsy mitady hoe manao ouverture ianao na ataonareo nareo daholy ary nao naty tsy problème manay zany zay monsieur le président tsy mitady hoe atsio zay ary tantana aminareo non tsy mila gouvernement fampiresepirenena zany miara-manonja fa zahay de mila miteny marina point zay de mila manao tatitra am'le vahoaka hoe ry vahoaka malagasy reto avy ny teboka tena manahirana ny ty firenentsika ty anaovany mpitondra fanjakana ikototo noho zany tsy azo totompotrano miono ianao zany neny ataonay zay tsy mitady an'izany hoe atao zay mila anazy any zany se zany nameo anazy any tsy haiko izy mila an'izany ka makany aminareo any meo fa raha mavahan'le olana fanomezanareo anazy le seza zahay zany tsisy ilananay tsy miaino anay zany le vahoaka satria mivaly ony fa raha tsy mavahan'le olana kosa de aloha mba miaino anay ihany mba haino ihany zaho izy ny amiral didera tsiraka zay satria zay ny zavatra tena manahirina eto amitsika eto hoe any androvy hoe misy kere de aty Antananarivo nareo no manao tsakipopy aty nareo no manao kalitsinjo fa nga ty maty mosary be ohatrany aty fa manina raha any am'le tena tsy misakafo ny anaovana an'izany satria tsy mampiongana anareo le any na maty tsy mihinan-kanina daholo misy firy fianakaviana anatin'ny tranonakare tonga de fo baraka ino nina noho ny tsy fisakafana fa tsy mampanina le fitondram-panjakana zany satria mbola tsy mampiongana azy fa raha eto Antananarivo de problème de atao le kalitsinjo eto manahirana
iverenana ny resaka 0 ariary za eto de tena mba ty ahita hoe avoay le document nareo a ahafahana misitraka an'le fake le SRP mila an'io SRP io fake io mila an'ilay paikady ampianana ny fahantrana zay le SRP stratégie de réduction de la pauvreté zay zany le SRP zay io paikady ampianana ny fahantrana io a dia ianareo ao anatin'ny gouvernement mamay anazy an'ilay mpiara-mobily antoka amitsika avoay fampijerevany fa ny zavatra entina nge de PEM zany mialatsiny afa tsy mampiana amin'ny fahantrana zany tsy mampiana amin'ny fahantrana mihitsy zany fa de miandry an'io document stratégique io tsika zany ahafahana mahita an'ilay stratégie ampiasainareo ampianantsika nyty tahany fahantrana eto Madagasikara zay mahatonga ny olona manenjana ny fitondram-panjakana malagasy ty hitan'ny olona nge zany ka eto tsika zany dia mametraka tsara aminareo mpitondra hoe raha mbola ny sezanareo no lahara-pameana de adino foana io vahoaka io ary zay ny mahafaty antoka le vahoaka teto hatramin'izay misy tolona mandeha de azo le toerana de le seza no arovana rehefa azo fa tsy todiana le vahoaka misy zavatra nge raisinao ay fanapa-kevitra nge raisinao tsy de hoe afaly ny vahoaka foana fa ny fahasahinao miteny am'le vahoaka ty ny ara-drariny sy ty ny araka ny tokony ho izy rehefa hainao manazava azy manaiky io vahoaka io fa tsy zany nenareo fa de hoe ahoana ny tsy elany eto am'ty toerany ty tsony rehefa azo ty toerany ty ka na ikaikaiky aza le vahoaka tsy zay le problème nareo fa hoe inona ny atao de tsy miala eto am'ty toerany ty tsika zay le tanjonareo fa tsy hoe inona ny atao ahatonga ny vahoaka ry ho afa-po misitraka ny zavatra rehetra tokony ho azony na mety ampialatsika eto am'ty toerany ty azy zany a fa aleo aloha atao zay ho tombotsy ambonin'le vahoaka izay nampiakatra atsika eto fa tsy sahanareo manao an'izany ohatra anankiray tsotra kely le tao amin'ny ateny mera-pirenena le zay voteneniko le izy hoe inona le zavatra nitranga tao tsotra kely a fa tena ahitana ny ara-tsy mpanaza ny zavatra zany hoe ohatry ny ahoana marina toetsain'reto olona mitondra atsika reto ry vahoaka io solombavam-bahoaka io zany de tsoroko fa raha misy koa fionana amin'ny gouvernement raha misy koa ny fampiresana tamin'ny gouvernement de fantatry ny gouvernement foana hoe mila fitaovana ny solombavam-bahoaka ny gouvernement tanandre matoa tsay kristian zany de mahalala tsara mihitsy hoe ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia mitondra ny fiaraha-midinika rehetra tamin'ny gouvernement mba ahafahana mahita ny vahaolana ho am'izay fanomezana fitaovana ny solombavam-bahoaka zay ao anatin'izay le atao hoe 4 ny solombavam-bahoaka io resaky ny solombavam-bahoaka ny RD indrindrandritra ny gouvernement ao anatin'izay hoe manana ny eritrerina izy a mialaala ilany eo izy fatany fa sarotra ho azy ny anatanteraka an'izay satria hitabataba le vahoaka tsy manana fasahina le gouvernement ta hoe raisinainy ndraikitra fa omena 4 ny solombavam-bahoaka tsy sa maka an'izay le gouvernement matahotra izy sa izy zay nge retineko nareo tsy sa tsy manana fasahinna nareo vao vahoaka io fa matahotra ny toeranareo nareo de miteny ampahatsorana foana le solombavam-bahoaka miakatra le filohan'ny ateny mera-pirenena hoe le zavatra mifampiresahany ina zao hoe mikabary atsofony tsy kelikely foana io miteny le solombavam-bahoaka ao ikilo fivoriana ndraindray mandeha io resaky io fa tsy sa mihitsy le gouvernement tadreto hoe amena an'izany fampitaovana zany a ny solombavam-bahoaka de lasa resaky mona sy marenina izy ho anay ty fanoerana zay tsy mitaky an'izany na misy na tsy misy tsy problème manay zay fa ny anay ny fahafahana miteny ny zavatra tsy mety ataon'ny gouvernement zay zavatra tena takinay hoe ny zo alalaka ny hevitra zany ny zavatra tena takinay de nandeha ary ny solombavam-bahoaka IRD anankiray atao hoe Cité Ndrandrana Soloneko zay efa avy kestorany anteny mera-pirenena teo aloha ny fampiresaka am'ireo ataontsika hoe mpamarotra fiara vaovao eto amin'ny firenena izy moa zany efa teo am'izay toeran'izay de efa manana relation samy hafa any izy de ny dinihevitra tam'ireo le izy hoe ahoana ny amahana an'le olana fa vola solombavam-bahoaka madiodio
no ividiana le solomamboka le izy mba ahatonga le fampitaovana farany gouvernemanta no andrasana tsy ho tonga zay de zao nahazo valiny ary le ezaka nataony solomamboka Madagasikara ho vita tiliara voalohany a sy telona drena sono haiko de hoe alefaso ary le député manao an'le fampirarahana ty hoe zao volana ny andoavany azy a fa ianao kosa andre matosy teny no miatoka zany fa ok io solomamboka io a meo izy garant rehetrarehetra zany zay nanao an'izay le député siteny anky vareo izy ny mpitondra fanjakana na volan'le solomamboka le izy a zany hoe rehefa mahazo solika zany le solomamboka dia avy ao amin'iny a no akany an'ilay ampahany omeny an'ilay mpivarotra fiara amin'ilay fandoavana tsy kelikely an'le vidin'le fiara zay alainy any amin'ilay mpivarotra fiara zany dia manao zay fanarana zay izy fa tsy maintsy mandalo ato amin'ny lay olana hitan'le lalana dia sy teny raha ndrena soloneko de fa lasa député anankiray député anatsalova hitanareo tamin'ny Facebook iny makasary no hoe io fa nahazo an'le 4-4 fa l'interprétation moa zany a nisy tsy de nahazo an'le démarche tam'le izy a de ohatra nisy namoaka zavatra tsy de hoe ohatra zao hoe makajy hoe volam-bahoaka e tsy volam-bahoaka zany fa le an'le solombavam-bahoaka atenany mihitsy io zany no natotiny ao fa zao endry mpitondra fanjakana ary ty raraha zay tsy namany le problème solombavam-bahoaka mihitsy ary manao be marenina tamin'le fangatan'le solombavam-bahoaka indrindra fa solombavam-bahoaka irdeny tena mangataka an'io de ozy izy ampanatsoa avy any siteny de voantso tokoa siteny hoe siteny ino raha ataonao ty naoda iha zao hoe hilatsaky président république zao iha zay ny tenenany siteny hoe le panasira koa amin'ny mienjana sady efa tsy navahan'le olana mbola nanisy sirany am'le fitondram-panjakana hoe amiany siteny katikatika raikiraiky aby ny député valopolo mandila tsy ho sahirany tsika fa siteny zao neka hilatsaky président république ka bakany siteny ka io nareo siteny miavia bakao ia siteny nao da hazavao raha ty ino marina fandehany katikaty miano député iha zao hoe hanao président ka amianao katikatika raikiraiky aby député reo na même le enimbe folo antimy reo aza ho amianao koa tseriky amizao ni siteny gaga zany siteny zay le dika le tseriky hoe ahoana ilatsaka président hoe omeko ny député le izy sao de mba tsy marina zany izy aloha ny afaka hiteny amina siteny randrena solaiky fa za de tsy mahazo milatsaka président aloha ray zay tsisy raha lana mandrarana e satria za olona mbola tsy nigadra tsy simba dossieko mahazo milatsaka président ray aloha zay fa tsy any le olana fa io katikaty io tsy volany siteny io fa volan'le solombavam-bahoaka azy ambatany satria carburant io zay hanaovany azy ka raha ohatra hoe andrombinany le izy anaovany an'ilay fandoavana an'ilay vidin'le izy any am'ilay mpamatsy fiara inona problème anareo ka nareo sady efa tsy manome mbola sakananareo koa le député anao an'ilay zavatra amin'ny herin'ny tenany ka ina problème am'izany tsara raha mazava eo am'izay zany vao tonga saina hoe ay le mpanisira no mikopakafo fa rehefa tena nijerena tsisy idirandra fanjakana ao anatin'izy ary tsisy resaka hoe isiteny no mizaran'le izy fa neretina manko de hoe tena zara isiteny vola avy sary ny ampiasainy siteny am'izany nefa le izy vola le solombavam-bahoaka fa ititsika tenena de ity efa mahana am'le atao foana zany efa mahana foana sao de iongany sao de isy adva mafy be ndray rehefa aveo hoe sao de ty le toerana zany tena mibaiko zavatra rehetrarehetra ary tsy vita an'izany fa rehefa hita hoe nisy nahazo le katikaty nahatsona mihitsy ake le mpivarotra fiara allô tsy mahazo fampiraraha amina solombavam-bahoaka nareo manome katikaty raha ho rikahy nahagaga mihitsy de eo am'izay zany rehefa nanazava zany ny honorable siteny randrena soloneko vao mazava le izy de eo am'izay ary hoe aha zao hoe aleo ary zahay ato amin'ny buro maharitra no anome taratasy ndray zany hoe manome lalana hoe ok le izy satria zany le problème le siteny le hoe siteny garant le izy zay le problème satria matahotra sao de halaza siteny sao de ho tiany député siteny sao de havita mikarakara base siteny tampotampoke hoe mavaka nareo marina mavaka
tena mahatseriky nefa nareo orioara oeraoera nareo faranienjana manonja sy teny any andafy any izy miresaka amin'ny tete fotsiny mbola tsy volany akory bas fa mikoropaky nareo satria manino tesitra le solomamboaka ka fata le solomamboaka ke le zavatra ataony député sy teny fa mety teo izy raha io ny ataonareo mpitondra fanjakana itombo isany mpanao miara-manonja iny le mot-clé iny le itombo isany manao miara-manonja groupe pansa be amboarengana ambara tsisy teny ahoana vana anao autorisation alefa le nitenena hoe allo azo mena député lasa vadika okendra le izy ka tsy manina ndre so de manao miara-manonja ry zalahy tena natahotra haika atahorareo député reo akaty tena atahorareo raha eto zany misy député roa fotsiny midreto tena angamba tena ivorina mandritra ny herinandro mihitsy fa nanino reny député anakiroa koatrany dimy reny nakany marina mafika zany atahoranareo ty miara-manonjy ty aloha fa hita hoe matoa ataonareo an'io le azeta manomboka valy mareny efa atahoranareo ny miara-monjy fa zany zavatra zany lasa mot-clé androany ianao zany rehefa tia azo zavatra amin'ny fitondram-panjakana io de tsotra mampitombo isany miara-manonja zay fotsiny any rehefa tianao hoe ICD io fanjakana io de mampitombo isany miara-manonja de miforitra fanjakana io zay fotsiny ke de rehefa nyteny le député hoe zay ampitombo isany miara-manonja raha io ny ataonareo fa ana le izy efa maromaro nahazo zay ary mbola betsaka ny miantso any sy teny hoe naoda manao akory sao raha ty izy manao hoe ohatr'izao nanaovana azy ohatr'izao de na 3 volana ny fanarahana izy am'izay zakan'le député de mahazo le zany hoe rehefa tsy nanao le fanjakana ary ny fanjakana tsy sanao an'izany ny antony de ity ny fanjakana tsy mahazo mitanila raha vao manome 4 rasolomamboaka anankiray ny fanjakana hoe IRD de tsy maintsy mahazo izy raiky amin'ny 50 ray zay manoloana ny mpiara-mombonatoko amintsika efa mitazona lopo ohatr'izao tsy sahany zany ny fanjakana mba manaovanareo jereko za de aprisika mihitsy monsieur le président mba ataovy 4 io resanao mba vodio jeretsika ary ataovy am'le tsara mihitsy ho an'le député de ijeretsika azy fa tsy hiteny reo mpiara-mombonatoko reo tsy tabataba ny FMI tsy tabataba banque mondiale tsy le vahoaka malagasy akory hoe le vahoaka malagasy mbola akisako fa iny tsy atahoranareo satria vava-tsisy somotra fa le FMI sy le banque mondiale mba ataovy hoe mividana 4 reo le député raiky amin'ny 50 zany nareo tsy afaka mividy hoe 7 na 50 zany fotsiny tsy maintsy izy rehetra rehefa mividy satria tsy possible zany fa fanjakana io de mba ataovy hoe amin'ny fahaizanareo azy ka tsy tabataba ny FMI sy ny banque mondiale avy eo am'izay le tena FMI grand sy le banque mondiale grand le atao hoe vahoaka malagasy mba ataovy hoe itenena vahoaka malagasy volam-bahoaka vidianareo 4 reo solomamboaka de tsy haiko aloha fa tena manana fahasahiana nareo mahasamanao an'izany fa ataovy za aprisika nareo mihitsy ataovy mba jereny de hitatsika eo ny impactany fa zay zavatra zay tsy sahanareo fa mifatahoranareo sezanareo tena mampime ao anatin'le izy hoe problème nareo sy teny rehefa nahita an'le vahaolana raha ny zavatra zany tsy atao tompotrano miono am'izany vahoaka malagasy fa zay ny zavatra misy tamin'ny atao hoe anteny mera-pirenena oata parti mihitsy ny tao amin'ny whatsapp-ny ry zalahy ary miam'izany ary satria mani io resaka karaka le solomamboaka mitady an'izy satria ratsy ny lalana makany aminazy miandro fa avaratra ilainy io izy lany vola tamin'ny fampelezan-kevitra tsy afaka miinvestira tonga de hoe pan 150 millions d'ariary 180 millions d'ariary mbola tsy teneniko raha mistyle izy zany hoe miakatra ambonimbony gammany barakay donc tsy maintsy zavatra afahana manao zavatra hoe misy vahaolana tena hoe pratika zay ny azony atao de isy teny no nahita vahaolana am'izany zay ngele izy de mampalahelo ny zava-misy fa zay teneniko anareo zay hoe sy teny ray ny voantso sady efa mitondra vahaolana izy mbola izy ndray nygedrogedronareo fa de hoe midika zay de hoe matahotra ifanjakany atahorany ifanjakany dolo ny zavatra rehetra mitranga sao de manino sao de mikitika ny toerany sao de mikitika ny sezany zany problème anareo zany ka eto de miteny atsika vahoaka malagasy hoe tsy fotoana ny fanaovana tompotrano miono anareo vahoaka malagasy tsony zalahy reo fatrapakataka efa teneny député mifandimbo teto zay député Jerry teny an'izany teo sa tonga eto hoe zay ataony miara-manonjy de ataonareo nanao miara-manonjy zay de manao tambatry nareo manao fitsangatsangana zay de manao nareo fa nenareo amin'io mampime foana zay zavatra ataonareo mitambatra de ve barakay
ny anareo a tsy misy manasaraka misaraka tonga de tsy manao ny ambiny ny anay ny mitambatra ato omenareo mibrouillage mba tsy hoeno zay ny anareo zay nareo tsy kitikitihana tsy atao nininina de misy mitsopahanao azy zay tsy anao tsony ohatrany roa sisa farany misy mitsopahanao azy ny anay le mba ikely anananay compacte hoe samy manao tena gafinareo ny arava azy zany fahaiza manao nareo zany izahay nandeha nitsangatsangana nataonareo zay tsy ampandehan'le olona vitany olona ditongotra nandeha tany aminay fa ny anareo ohatraisy mena malalaka mba nandeha misy na le fasy ditongotra reny raha nisy tonga tany amin'ny andehananareo tany tsisy na vita ditongotra nakany tsisy sakasakanana ny anareo rehefa nareo de ohatr'izay fa zao koa tany amin'ny FFKM zay de ndanakoa makany fa zay manko tsy afaka zay fa nyteny zay tsy zara le hoe ina zavatra nytenenay ny FFKM fa napetraka ay amina ray aman-dreny manam-panahy igny de fantatry zareo ny tokony ataony ao anaty zay fa nymenay azy reto daholo ny teboka maromaro tantatantatatan de akataka koa nareo dana koa makany amin'ny FFKM ko de ataovy mitovy am'le teboka soratana ihany ny teboka reo soratila zay nareo mako makataka io de soratiko oatra le nandrota sa mena anareo copie le zavatra soratanay tany de manao copie coller fotsiny iny koa meny FFKM satria nareo makataka foana ka de le soratanay any any no alainareo aty aminay le copieny de iny any soratanareo fa nareo fotsiny manao signé anazy de aterinareo any amin'ny FFKM ko satria nareo makataka foana ke dana koa makany de ohatr'izay tsy mila mamorona tsonareo anao rédaction fa tonga de le anay fotsiny raiso de iny atero ao tsy ho gaga ny FFKM fa ahoana mihitsy gaga tena mahagaga mihitsy ny ataony avy ao amin'ny fanjakana rehefa nojerena ny taradasy zay nateriny zareo dia ohatra ny mitovy amin'ny any miara-manonja ihany ka tsy hitako loatra ny tokony marina mafy fa gaga izy tena gaga izy amin'ny zavatra ataonareo ohatrany foana ny ataonareo makataga tsy misy créativité mihitsy raha za nareo le SRP ilofosana mafy am'izao le stratégie na réduction na pauvreté igny zay le SRP zay io bosy io mafy io raha ohatra izy nareo hoe tsy de afaka loatra nareo anao le izy afaka mena sy papa zay ke tsy saroty le firenena raha manana ange ty afaka miasa nareo rehefa tsy afaka hoe delona izy le olona any aminareo afaka anao an'le SRP miaraka aminay meny nareo mena olona rô anao an'le SRP iny no isotratsika an'le faiky ka aleo aloha saiko toizany namana indray fa lavalava zay nientiko teto zay maro zay namana fidela fa somary tsy maintsy me satria mahita an'leto tapaka sy namana filaza azy satria ny aina tao anatin'ny mitolona amin'ny assemblée nationale io ary samyvoaka malagasy me anao satria lasa ataoko kilalao le fiainam-pirenena lasa lalovina le voaka malagasy efa zatra an'izay ka mitodika kely fotsiny ateto hoe maninona de ratsy totra fa maninona de tsy haiko le izy hoe mivavaka ve sa tsy haiko tena marina mihitsy tena jerena hoe tsy niaina tao anatin'izany hoe kristianisme zany le eo amin'ny fitondrana raha radio kely radio mba iasana eno ny vahoaka ny olona nge tsy te eno anao ndo anao tany andrefa natany aho fa tsy misy mienao an'izany aho na mitadatada radio sy télé radio rahavava reo fa fitaraina ny fotony député fa maninona le mba zavatra kely nienonay ny tapahana naninona le zavatra mba enonay zavatra mahasoanay a ny tapahana ka atao akasiparana de mitiasoka de otra feomborotolo amin'ny alina no eno zay le fojany fotsotra fotsiny teny hoe zay a ny fahaizandrareo zay ny sitrapondrareo matanjaka fa itsika mieno fa na ino na misy io na tsy maintsy misy foana ny lalana ahafahanareo mieno an'ity miara-manondro idikatra
tompolasy tompoko vavy somary miverina amin'ny tantara satria tolona ary efa nyteneniko zany zay mahatonga andeny hoe samy hafa mihitsy a ny tolona hoenty miara-manonja sy rehetra hoe tambatra tsy fantatro eto na mivongana hoa fa ny anay de tena zavatra marina ary ny fanarahana dila natao zany a zany nanarahana zany sy 73 député zany fandovana ny entina impiry ny tena hatramin'izao fitondrana misy zao antanio madampanina tsika rehetra député samy mino an'izany izy ko mba mitaky an'izy fanovana fa le fanovana na ninona satria na le olona nytolona tamin'ny fanovana angena tsy pitaria nahodina tany amin'ny toerakafa fa le olona tsy fantatra niakatra ny antony de hoe le nitakin'ny fanovana tsy maintsy hitaky reo hoe zao ny eritreretinay a hitondrana nyty fireneny ty anasaovana ny vahoaka hitondrana ny fiainam-pirenena aso ny vahoaka malagasy fa ny zavatra an'izy a vitsy izy antavaverina tamin'le miara-manona reo zareo a tao anatin'le manitaky ny fanovana na ny député fanovana zany a 73 député normal raha mivilana ny zavatra atao satria reto vaovao tsy nalala satria efa menafatra zany aiza amresaka zay resaka fanovana tamy fa ny atao ihany no atao zay mahafinaritra atsika atao taterao le zavatra nentin'ny filoam-pirenena tamin'ny propagande tany pariva vazaha daholo tao anaty trano anao an'le emitsika madagasikara atao saratareny sary de fitao amin'io le gasy fa hitany taizy reny atao makety saratare daholo nrehetrarehetra nany ny azo le rano ritra areo ny rano mikopako teny daholo ny olona naniaky mi aminareo a mahatsapa fotsiny amin'ny zavatra anankiray ty ho teneniko aminareo amin'ny fitondrano zay niaraka ny tolona aiza dino ary tadidiko mandrapa tsy haiko mandra-pahantotra zany tena mahantotra ny samboranareo nareo mapara no sambotra gendarme 20 taritin'ny colonel fa ataovy tsy mivoaka velilato reo tao amparvi zay ny natonga angia-préfet namotsitra hoe amboary atao velamy aby ry aloha reo iteny fangay anareo aiza ty ny fambolona ny tim namoaka andreo gendarmerie rehetra eo ny paikadina moanareo tao am'le vahoaka fa ny anareo de tonga de ataovy am'zay mamety azy provy mena zany tao avoaka daholo izy 20 niaraka tam'le beany fa tsy fantatry reto mpitonglo reto hoe andrentsika an'le tim manentsika an'le miara-manonja le inona le miara-manonja ny tsisy zavatra enjehanareo aminy mamoaka miara-manonja zay de miresaka zavatra misy a iainany ty vahoaka mifankirifirintikatra iainany tantara-pirenena satria tao anatin'ny assemblée nationale zay 3 minitra zay ngifa naplazy matatesa fa ivoaka zay ary ampalazainay tsy jany eto amin'ny toerana za tsy janao rivomamo zay no nitamo hoe andao iteto faritany fa namainareo de hoe apoteo any reo fa milaza ny zava-marina tsy maintsy hoen'ny olona marina zay ny rahana miara-manonja hitondrana mamoaka ny zava-marina ho an'ny vahoaka malagasy manontolo nresaky sika tam'zany azy adiny fantetezina ministera oalaoala raha ny tanàna ny tarity reo nareo reo tsika menakavy reo nareo hoe mbola ao daholy ary nareo ara be debe mbola tafiditra ao anatin'ny ino tenakany ao amin'ny assemblée nationale mitatana ny assemblée nationale tetezina daholo eo ministera reo nangonina daholo mpiasa-panjakana anao an'izao mena daholo zay le balaloro mena eto a de mampatsiaro aiza daholo ny andamin'ny iteny menan'ireo nitakin'ireo reo mba nangatahany de niaraka tamintsika izy nakany amin'ny arabe fa zay mitondra mangataka andamin'ny iteny de enjeo jo nareo hoe manohana manentsika ndrala ao am'reto mpitandra filaminana entana teo ataovy saiky na firy taona narotsaka ho an'ireo ny crimogène bombe lacrymogène reo ngeny kabetsahan'ireo fa voky manana be debe reo raha ohatra zany efa be debe ny ty amy côté de nakaiza daholo le andamin'ny itian'ireo olon'ireo hatramin'ny mpitandro filaminana ny laza tena amiteny eto député mba teneno ary efa namoahako an'izany efa niteny taminareo telo lahy tam'izay nionana nareo mpitandro nareo amin'ny défense amin'ny défense
ny gendarmerie ny ministre ny défense ary ny tao amin'ny sécurité publique mba ahoana olona fa mijaly fakiran'ilona raha tsy voavidiny ntsony any amin'ny any raha miakatra manenjika tsy misy ny akabetsahany regny ny aran'nytolona taminay teo e ny zanak'ireny ny vadiny regny ny tolona niaraka taminay teo e satria tsy manazy hoe inona mba hoady nakaiza le hoe ampanantenana fa hoe le fahasalamam-bahoaka tsisy hôpitaly manara-penitra aizadiny fa reny nareo aty eo makao am'jira robika makate amin'ny hôpitaly manara-penitra fa niany ambanivohitra reo gendarme any amin'ny CSPD reo mandeha nefa le CSP piasan'le fahasalamana ny zanak'ireo nge mianaka amindreo mpampianatra mikaramadabo reo e 50 karama nisam-bolana zay ny akaran'ireo ny tolona nakao amin'ny 13 mai niaraka tamintsika ny tolona teo te 150 000 ny karamany di mbola fitahanareo ndray ato hoe amin'ny karaza recrutena di androany angamba izay tokotra ny mandeha am'izay misy efa olona 4 taona nampianarina tsy tafiditra fa le olona ta satria nanaraka ny tere izy metimety eo izy ny tena ny tolona tao de reny napetrako rany mizaran'le iny de izy le tsena mora sy le tosika famena hay anisan'ny responsable nanana de izy anlisa tadidiko sara fa verina le tsena mora io camion firy ny tambondrala solo mahavoaka namanay ny ndraiky fiantasy ny tondrany camion nakany fa tsisy tany an-tanàna le izy fa le olona nanana lista daholo re reto ny fitolona atao amitsika nizara lista reto zany tena kama de reo meo fa asizany zay le vahoaka topilasy morzala o reto ateny atsiraro nitsony le izy fa ianareo mpitona fanjakany reto minana zavatra zao fa zay no hoaniny any atsa zao any an-tanàna tsisy afa-tsy boxa ny any a afangaro amin'ny tsaramaso de nyrony manampy azay angivy zany no hoanina any mampitodika anareo zay fa mitsiraro ntsony anaovanareo an'le vahoaka malagasy nitetika asany raha zay ny honorable député teo zay lazainareo mamafinaritra mamirapira raha reny a amin'ny zavatra hitondranareo azy reny aizy antanareo vola anaovana any reny fa le vola omen'ny olona mba ataovy amin'izy reto a aloha le gasy aloha mba apakarina le fiainany aloha izy mba inana mba ohatran'ny olombelona rehetra fa mbola mampatsiaro ihany a fa raha ianao zao 7 taona na 3 taona ianao tamin'ny toerana anankiray nanomboka tamin'ny 14 de 5 taona fitonana 5 taona fitonana dia efa 20 taona efa rakaky raha painy nitolona tamin'izany fa tsy mba nahazo ny tsirony tsy tany ty kory satria nanatena n'le balarora sy le zavatra nampifenofenona azy ny mena zao atao mamiratra ny vady aman-janany ho atao mitovy ny angatahanay de hoe ataovy mitovy ny fiainany zaza malagasy zay ihany ny anay ataovy mitovy ny farom-piainana ataovy mitovy ny karama raha karama ianao karaha mitovy dolo na gendarme na polisy ataovy mitovy na pénitentiaire na mpampianatra niny ataovy mitovy mba hahafahany mamoatra amin'ny fiainany a fa tsy potehanao ohatr' zao mahazo azy raha ianao midina any fa jereo nyteneny zany fa zavatra ny tenenina rehetrarehetra tsisy tanterahanareo miena porofonareo fa mipetraka moelo ny vahoaka nga nisy nikitiky zany akehitriny mena porofo reo fa nlise tany aminay tany mipetraka anaty tranomby nga naronanao fa hoe tetikasany filopirenena zay mamay andragôfa ary tsy zany amiko fa raha Madagasikara de zay daholo voavinany na ena tsy rariny le anaovana an'le vahoaka malagasy zay ny teneniko hoe le miara-manonja ny teny taminareo zay hoe le olona nge aiza le fangatahan'le vahoaka nefa voakany am'le menamena efa reo hitanareo lasa menamena daholo ny teniko rehetrarehetra hoe lasa menamena daholo le vahoaka fa tezera zany de ho avoakany aminareo io saika amin'ny andrinana amin'ny amoaka anareo fatezerany io le vahoaka ataovy fa mahafinaritra anareo manao eraeran tanàna mangataka anao resaka tetibola mankaty tsy arakaraka reto mpamatsy vola iraisana ohatran'izay eo le resaka tany asa mivoyamara ny lalana tetibola mpanjakana miresaka mankany amin'ny zavatra hoe tarinina angatahana io zany efa natao idiranareo fa mpidiro lesinao reo nga misy afa-tsy mitetavana any aren'ny giasy eto
dia ho hitanareo le izy hoe inona nitetika adiny reto zavatra be dehibe re normaly raha mampiditra an'ireo fitaovana be dehibe reo fa ianao ny tsy tonga saina am'le hoe ahoany reto vaokaoko reto ahoany reto mahantra malagasy be dehibe ireto teny namana fidelina de eto tanareo etony hoe mbola mahazo vola ohatra niteneniko foany zany sekoly manara-penitra miakatra ny distrika tsy tokony asiana fiakoly manara-penitra matoa ianao miakatra posta miakatra nyreny vohatra fonctionnaire tsara toerana ianao zay de afaka mampianatra eo tanàna misy fianarana be dehibe eo zay rehefa tsy tokony natao tamin'ny district diso be le paika fa mipaika tokony zavatra tokony natao de any mba mivotra tena sahirana mba aloha le olona mba hipetraka anana an'za maiza zany aloha le olona fa aloha mba hitrongy mety aminao ve hoe ovy any mba mivotra zao efa ronjato ny vidanana azy atao kajo ale izy miaraka de ohatrinona zany zara raha mihina fa raha zany menankisoa le zavatra satria na ny lalana raha tsy misy tsy nieritreretinareo zany fa ainareo mametraka an'le hoe ty ato asina va indanagany pose pied reto asina metraka vato fe zao io aloha tsy miaiky anareo zay raha amin'io fa io tsy voafitaka anareo amin'io tsiny le vahoaka fa le izy ndresana ento le zavatra mena za eto mbola tsy amoaka an'le PCD menanareo fitohizan-draha rano meny tamin'ny androny ao amiko tsara mihitsy nanomezana an'iny tamin'ny ministre tsay Christian fa miresaka an'izay tolona tamin'ny 73 député za nareo mapara samy sorena tamin'izay hoe mahazo arivo anao inona ho atolotra eny leo prime ministre aloha azavy toresaka ty fa azavaiko tsara de natsona daholy tsika menakavo nandeha teny inona zava-misy tao io nga prime ministre fa io zany natolotra tamin'ny tany fa mbola nakatero eo ampovoan'ny seza koa mbola nahitana nga lehibe hoe inona tonga de niteny nareo mihitsy namoaka fa inona nidiranga mialatsimy manonona anarina inona nga hidiran-dratsiramonana am'ty raharaha ty de samy tonga de nikirota tsy d'accord am'ty nareo ihany tam'zay ay rehefa avy eo nalemy de vita ny ady ka zay ny tenako azy manao nareo iange zany mitsako ny zavatra nataonareo hoe tsy lavaresaka fa mbola maro etonareo fa raha ny alahelo za mbola hiteny aminareo hoe ohatra zao teneniko aminareo mametraky nareo zay le hoe zay mba mamorona fa tsy mpandrava nravanareo dy zao amboarinareo ametraka bakibonina makany tsoro mandidy anareo roa volana zay nandanina vola ministre ny travaux publique manao an'le lalana sisy ndala ray manontolo iny toanina quartz zita de tonga andray zalahy atao poste mandavaka an'le izy pitehana le izy zany de ohatrinona le volan'le nanaovana ny lalana makany mekanefa amin'ny reninay nanototra sisy ndalana reo tamin'ny quartz zita fa manina raha fantana hoe misy travaux atao de tsy natao fa zany hoe zay le hoe isy akana isinanana ka taona fa zay le zavatra isy iainanareo am'izao fotoana zao na samy mihinana fa ny olona teo dolo naka de samy mako dolo nareo de aloha le voaka malagasy taninandro ohatr' zao ndana makany de jereo fa pitehana anay le lalana ametrahana bakibonina de aninona zany de anakay le volana safa nanina natao treto taninareo amboarina ny lalana de tonga ray jirama mandavaka de samy eo ihany le de zay natao na inona nanova fitondrany nareo nanova mpitondry nareo nanova ministre nareo zay manko niarako ny ena le zavatra nataonareo tamin'ny Paris anomana vazaha daholo nitanay teo de reto olona apetrareo reto vazaha tsy niaina teto Madagasikara tsy fatankeo zany hoe manao zany tongotry ny giasy efa miongotra amin'ny lalany zany miongotra ny kibe tongotra amin'ny lalany ratsy tsy fatany zany de zay mahatonga amiteny hoe mampimenareo fa nyteneny fotsy zay izy aloha le vahoaka aiza mpitahorona le olona aiza mpitehana aiza manao sotasota ainao manjery tony tony mba fahavoaka efa leoanareo le olona de aiza mitatatata amin'ny anareo tony fa aloha izy ananda fatany ty zany ilaza marina zay lazaiko aminareo reo de niainanao tao amin'ny assemblée nationale aritaritanay vahoaka ilazany hoe zay tsy heninareo eto mbola hoeninareo samy vonintsika menakavy hiaraka ao anatiny atsoatsy de manangy atsika rehetra samy vonina daholy apitaky ny namako ndray ny fitenenana ao erika anay manoy azy mankasitraka
ny solombavambahoaka vao vitao hivony mamitsika na mpita zay afatra mafonja sy ny tsara ho fantatra eto amin'ny tany sy ny firenena izay faly miarabatsika mpanaraka sy tapaka ny fandarana miaraka manonja na ny tatoerana na ny any an-dafindrika izay mampita foana ary mankahery lalandava ny amin'ny hoe mba tsy hakivy amin'ny tony fanetanana anatin'ny fandarana itony eto loha apetraka dia ny hoe ny tsy fahakivina mahatonga mbola tongetiny tena ary mbola mijoro ny fahamarinana raha teo koa ny hijoroana izay tsy hita zay tokony hoe anenjehana an'izany sy ny hoe ampatahotra na ny ampifendro amin'izay fahamarinana hijoroana zay faharoa namana fanira zafy manantany efa eto moa anao dia tsara ihany mampafantatra ny hoe ny firenena mainy tantarana zany na ny fanjakana mainy tantarana zany no anisan'ny matanjaka eran-tany ao ihany koa ny hoe fanajana ny fiteninao zany ny fanajana ny kolotsaina ary indrindrandrindra fa ny fahalalana ary ny fampiarana ny fomba mampanao fa tsy makatahaka be fahatany ny any firenekafa izay manendrika azy izay le hoe aoka tsy anenjika ny randrana tsy manendrika any tena voalohany indrindra mampatsiahy kely ny fandarana manokana tamin'ny asabotsy iny ny tena dia ny hoe fampahafantarana na ny hoe fandrefesana angara zay no mahalaza azy ny hoe atraiza ilay tombanezaka nanaovany miara-manonja an'izay fampandraisana ndraikitra ny voaka malagasy zay tao anatin'ny herinandro maromaro vitsivitsy namana fanira zafy manantany azafady nosafidina manokana ny ivony Madagasikara izay hitatsika tsara fa manatantara ngeza be izy io izay le nanatsidiko teny hoe ny firenena mainy tantarany sy manaja zany tantara zany no anisan'ny mandroso eran-tany manatantara ny ivony Madagasikara efa nazavainy namantsika teo aloha tsy ivalam-pariko lalina itsony fa raha hitatsika amin'ny natin'izany ivony Madagasikara zany ny ara-pinoana koa zany dia teo ny nametrahana ny tsangam-bato ngeza be ny Masiny Marie zay ho antsika kristianina mahafantatra tsara mihitsy hoe izy no renim-pia an'izany Madagasikara zany ka nosafidinin'ny ekipa miara-manonja manokana zany ivony Madagasikara zany mba hahafahana mametraka tsara ny tongotra andehanana hoe hoentinaiza marina izany fampitakafatra zany inona tena tiana tongavana ao anatin'izany fandarana miara-manonja zany fa indrindrandrindra ny fahatsapana ny andraikitra masina ny adidy masina hoentina eto an'ivony fandarana miara-manonja satria dia fantatritsika zao zay le nteneniko teo hoe aiza hoaiza le marodrefy efa hitatsika io tamin'ny fitsangatsanganana ny hoe ireto zany le olona manaraka mivantana manaraka tsy tapaka ny mampalelo moa efa betsaka ny hoe sakatsakana maro ny sakatsakana fa nanandehanana tongotra azy dia tonga n'ilay voaka hitatsika teny an-dalana ny hoe fifanomeza tanana ny fangairezana ny samy olona ny samy voaka mahatsapa tena ny antefana zay fandarana miara-manonja zay io moa le hitoabato atsika ny hoe rehefa miteny ny vidim-piainana antsika dia mpandainga rehefa miteny ny repirenena aondra ny tsokosoky itsika dia sokajiana toy ny jiola ary rehefa miteny namana tratrany kere sika dia mpanakirontana ary rehefa miantso ny mpiray-tanindrazana amintsika isika mba hifampiaro amin'izany endrika sosialy mbahoaka noho ny tsy fisiany fandrimpalemana izany dia lazaina fa anonka-panjakana eto zany ny mahagaga dia ny hoe ny fahavalontsika eto amin'ny miara-manonja dia ny fahantrana ny fahavalontsika eto dia izany arem-pirenena mivoaka tsokosoko zany ny tsy mety amintsika eto dia ny mahita amin'ny mpiray-tanindrazana mifindra-monina noho ny tsy fidiny noho ny tsy fisian-drano noho ny tsy fisiany hanikoanina izany no ezahantsika tenenina eto dia isika lazaina fa mpanakirontana ary ny zavatra resahantsika eto dia ny vidin-jiro miakatra avy roa eny ny avalin'ny etsakilany dia ny hoe erreur de calcul fa isika mahita mihitsy ny lavaka ao anatin'ny volan'ny fitantanandram-pirenena ilay tenenina foana ny aminy hoe aiza hoe izay ao anatin'ny LFI aiza hoe izay ao anatin'ny LFR ireny vola tononona tsy toko 10 milliards tononona amin'ny masombola mihitsy ny hoe anao an'zatsy nanao an'zary mampafantatra nefa ny solombavambahoaka ny hoe tsy hitanay taratra atao anatin'ilay teti-bolam-panjakana izany ka manabe eny ihany ary mampita mampafantatra ny voaka malagasy ny hoe sao dia misy lalam-bola afo mampia ao anatin'izany vola tany saina amin'ny voaka malagasy zany ny fahatelo namana fanira zafy manantany dia ny hoe izay tantara hoditsy hita zay satria raha nampafantatra teto ny tamin'ny
taona 7 ny honorable Fidèle Zava-Pierre ny hoe niarany ainana nge zany ny hoe ny tsy fetezana nataon'ny fitondrana teo aloha lazaina fa tsy fiteneza tamin'izany de hoe etsy-bahoaka fa izao tsika miteny tsy fetezana de lazaina fa fanganam-panjakana ataony miara-manonjy io ka mampalelo amin'izany toe-tsaina zany hoe so manao handany tsy mba matsiro nataon-dasa tsy tsarona ka rehefa miteny miara-manonjy de vorondolo fa rehefa ianareo no miteny tamin'izany fotoana zany de vorondreo ary safitsafona mihitsy misy samitsangana mihitsy ny tandrokary ny vozona izay eritreretina ho derindery amparana kitro ifaran'ny vahoaka malagasy valalabe tsy mandady arony no ny fahantrana miopapana amin'izao fotoana zao de lazaina fa hoe ianareo jola ka andray fepetra ny fitondram-panjakana engany ka mba tsy ianareo rehetra izay azo atao hoe zana-bahoaka ianareo rehetra izay azo atao hoe nivoaka anatin'ny fiarahamonina ny tovhevitra amin'izany satria ianareo de manana nabavy ianareo manana ray aman-dreny ianareo manana zanaka iantraikana zany vidim-piainana miopapana mba eritreretintsika amin'izao ny hoe vidina voatabia anankiray zao nefa vidina efajato satria inona ny antony na de eo aza ny tany ahafahana mamboly fa ny insécurité de efa iaina ny voaka malagasy iray manontolo mihitsy tsy niana tsy miany ny ianjadiny zany hoe asandalo zany fa ny eto tanina rivo mihitsy nefa mandry tsy lavoloko amin'izao fotoana zao no ninona no ny vidanga ny vidim-piainana ny solution anatin'izany de ninona roana ny mpivarotra ronono soja tsy avela miasa ny kalesa ny mpivarotra moron-dalana tsy ahitana vahaolana fa tonga de roana tsisy iainana ny tsena tokony varotana hitantsika teny nala mihitsy teny ambomanga kely de ravana ao anatin'izao situation tena mangitsokitsoka zao etsika tsara nytatitra nataon'ny député mamika be nirina teo ny hoe tsy mifanahaka mihitsy ary atahorana ireny tatitry ny mpamatsy vola mahazatra ireny fa de izay no vahaolana hitany rafanjakana na hitany be ny tanàna ny tantana tanàna Antananarivo amin'izao fotoana zao eto de mampatsiahy kely ny ino hoe fandaharana naverina tamin'ny asabotsy teo iny ny miara-manonja de mampafantatra fotsiny ihany mampatsiahy fotsiny ihany ny zo fototra tokony anany ny voaka malagasy izay ny solonay vaika tato anatin'ny ekipa moa ny hoe andao isika satria aty de misy solombavim-baoaka aty misy mpisehatra politika eny hoe andao isika no iteny hosolo tena andreo vahoaka malagasy izay enjadiny zay tsindry nge satria izay miteny rehetra de amronana dossier toy ny mahazo an'ny Zokbe Evolution Andrenjato izao zany efa makany amin'ny Guy Maxime asato ato hoe iza ndray ny azo an'izay fa atreto tsy kivy ary tsy hoketraka ny ekipa miara-manonjy fa sa hijoro hatramin'ny farany satria ny fahamarinana hijoroany zany ataoko fa tsy henatra zany ataoko fa tsy hampisy tahotra izany ny makaka moa hatramin'izao de mbola tsy andrenesam-peo ireo zoky amin'ny tany ray aman-dreny amin'ny tany mamonina miteny ny hoe aiza hoaiza ny tokony homanda ho an'izany voaka malagasy tokony ho antoka ho an'izany voaka malagasy tompony fahefana satria ny fahefana ho an'ireo mpitondra amin'izao fotoana zao de nampindraminy io ary nalaina avany amin'ny vahoaka io nomeny le vahoaka mihitsy zany ianareo manomboka any amin'ny fitondram-panjakana fohy be ka hatraty amin'reto solombavam-bahoaka reto ny tantaratra lohatra de ny hoe ilay solombavam-bahoaka mivantana tokony anao an'izay tatitra na aneo hevitra izay de io hitantsika io ny zavatra mahazo azy 3 minitra ozy ny solombavam-bahoaka mba azony sehatra azony ao anatin'ny lapan'ny demokrasia zay na ny aonay antenimera ao anatin'ny antenimera mpanjakana zay zany hoe zavatra tena tsy takatra ny saina eritreretina mihitsy ny zava-misy ankehitriny tsy de ivalapitra amin'izay fa efa fantatritsika voaka malagasy ny zava-misy maro amin'izao fotoana zao mbola isy moa ny tatitra mety ho atao rehefa avy eo fa omeko anao aloha namana fanira zafy manantany ny fitenenana ny sosialy mbahoaka zay hitantsika amin'izao fotoana zao erika dia mampatsiahantsika zany fonisika tany amin'ny fahazazana ny ainan'ny fiainan'ny tany amin'ny garabola dia mahita zany amin'izao fotoana zao isika fa mihemitra lavitra aty amin'ny any amin'ny repoblika faharoa ny fiainan'ny firenena amin'izao fotoana zao raha mijery isika zany ny zavatra ataon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny tsena mora satria de niverina fa izany tsena mora izany hivarotana vary sy menaka
na zay mety ho fanampiny kely ampiarahana amin'izany a de mahatsiaro isika ny olana ny sedraina tany amin'ny république faharoa de ny fisian'ny coparema zany na ny coopérative zay nytantaniny teo anivon'ny antokarema teny amin'ny fokotany rehetrarehetra teny satria dia tsy naraka amin'ny famatsiana tao anatin'ilay krizy ara-tsakafo sy teo anatin'ny krizy ny famokarana ny firenena tamin'izany fotoanandrano ary reo ray aman-drenitsika tany aloha dia mbola nahatsiary ny hoe nisy filaharam-bary tamin'izany fotoanandrano ary mandahatra ny carnet amin'ny telo sasany na amin'ny efatra maraina reo ray aman-dreny mba hazona vary sy mba hazona ny pitsopitsony kely ao anatin'ilay hoe PPN zany de zay zavatra hitantsika indray am'izao fotoana zao hoe mamerina an'lay zava-misy tany aloha ny fahitantsika an'ilay kalitsinjo zay zaraina indray am'izao fotoana izao a eny anivon'ny fiarahamonina eny hoe intelo isan-kerinandro eny amin'ny fokotany de mbola atsiarovantsika ihany koa ny zava-misy tany amin'ny république faharoa tamin'ny alalan'ny tsakipopy ny tsakipopy dia nyoverina tamin'izany fotoanandrano fa nisy ny fipotrana mahantra vaovao zay tsy nahazatra ny malagasy ary tsy nahazatra ny maso Madagasikara nahita an'izany dia nahita 4 vaovao ny akamaroan'ny mponina teto Antananarivo renivohitra ary tratran'izay vesatry ny fahoriana eo anivon'ny fahasaranana ara-tsakafo izay mbola azo ny saina tamin'ny ratsan-tanana izany manitra izany dia natao le tsakipopy zany satria de hoe mba hatonga ny malagasy andrenivohitra zay tratran'izay olana ara-tsakafo izay mba mihinana arak'izay tratrany vahaolana nandalo zany napetraka tamin'izany fotoanandrano de taty amin'ny république fahatelo tapan'ny faharoa zay nentin'ny Andriamatody de Ratsiraka dia nisy koa la hoe sakafo mitampihavanana ny sakafo mitampihavanana indray dia napetraka isaky ny district na isaky ny arrondissement mo no nafatarana azy tamin'izany fotoana zany na isaky ny firaisana de reny sakafo mitampihavanana vidina 50 ariary reny ny plat Erika Randrenaivo dia natao an'ny mpianatra indray no esprit nitondrany fanjakana azy tamin'izany république fahatelo tapan'ny faharoa izany hoe tsy neritreretina ho sakafo ny fiarahamonina ankapobeny ka zay tsy misakafo rehetrarehetra dia hatao akan'izany fa ny mpianatra hianatra indrindra reo mpianatra hianatra any amin'ny sekolim-panjakana no nametrahana an'izany hoe sakafo mitampihavanana izany mba mpianatra voky mba mpianatra mihinan-kanina tsy farofy matanjaka no hiatrika an'izany fianarana izany zay no esprit ny tondrana n'ireny sakafo reny fa rehefa mahitsika amin'izao fotoana izao ary milahatra any amin'ilay hoe kalitsinjo zay misy karazany sakafo maromaro zarainao aminy de ny sarambabe mba hoaka mihitsy amin'ny akabeny Erika Randrenaivo no milahatra amin'izany ary tena filarana zany taratry ny fantrany zany ary miopapana zay ny antony verenako tamin'le fanazavana zany sakafo mitampihavana amin'izany de tena hoe misy tompon'andraikitra ary tsy maro no milahatra amin'izany fa tsapanao hoe misy mpianatra andeha hianatra any amin'ny EPP misy mpianatra andeha hianatra any amin'ny CEG dia mamonjy misakafo izy satria mba hanamafisana an'ilay tanjaka amin'ny sakafo ary ao anatin'izay sakafo an'izay de misy tena tsaramaso hena tsaramaso kabaro ary misy hena sy anana zay hoanina ao anatin'izay tiako tenena amin'izay de zao hoe reny lalana nandehanany reny de tsy référence reny tsy reny akory ny fakatahaka ka zay mieritreritra fa république na fanjakana manao an'ireny de mieritreritra izy fa tena mitsinjo vahoaka diso be zany fa zay no atarafana an'le hoe tena sahirana manitra lay firenena am'izao fotoana izao ka mifahitana ihany koa fa maro no milahatra amin'ireny kalitsinjo ireny de mbola ahitantsika taratra amin'izay de ny zava-misy am'izao fotoana izao mbola etsika ilazana foana fa ohatrany hoe miaina ao anatin'ilay république faharoa ve tsika satria miverina indray zany Erika lay tamin'ilay andro nylay mbola tsy fisian'ilay fahalalana mazava tsara lay nentina any anjehan'ny Hervelona zay nizara roa Rasalama sy Madagasikara na Rabe Arvelo ny Floratsiraka tamin'ny fotoanandro ka nisy iny zay hoe tsy misy ny fahalalana fa mbola miaina ao anatin'ny censure itsika de zao zavatra ataotsika izao no atsapana amin'izany mody milaza izy fa misy demokrasia eto fa avela manao ny asa ny mpanohatra mitsikera sy ny tsisy ohatran'izao fa zao sady tsy avoaka lay décret d'application
zay milaza satria rehefa miresaka lalàna atsika dia tsy maintsy misy ny didim-panjakana zay mampanaiky aniny lalàna ny raisin'iny satria marobe ny lalany lalàna anankiray vo azo lazaina hoe ampiarina akoatrin'ny le hoe promulgation de eo ihany ko zay décret d'application sy ny sisa izay de etotsika miaina zao zavatra iainantsika zao atao anatin'ny miara-manonja inona ny zavatra iainantsika ny zavatra iainantsika de zao atao amin'ny fomba rehetrarehetra ny anelingelenana amin'ny miara-manonja na lay fitaovana ampiasaitsika amin'ny alalan'le fahita lavitra sy lay radio na lay fitaovana ampiasaitsika amin'ny alalan'lay olombelona zay maneho hevitra ao anatin'izany de zao hitatsika zao hoe atao ny antsotsay atao ny fampitahorana de zany hoe tsy mahita fandrosoana zany tsika fa fiemorana ny zavatra hitatsika tsy mahita n'zany hoe Madagasikara nanao révolution tamin'ny 7 zany tsika ka tena hoe tsy mandroso le développement ary zay nahitatsika taratra an'le hoe faharoa aty amin'ny farantsika raha ny statistika zany ary raha mbola avoaka daholo ny statistika rehetrarehetra na ny diasa sy ny sisa sy ny PIB sy ny karazany de mbola hitatsika zao la preuve n'zany zavatra resantsika zany hoe mangataka famatsim-bola isika mangataka trosa itsika satria zay ny crédit azy zay tsy mitovy fa mety modalité samihafa amin'ny aide sy ny don erika randrianaiva fa mangataka an'le crédit tsika nefa de misy conditionnalité maromaro ahafatsika mahazo an'izay de zao zavatra zao taratsika amin'ny fiainantsika andavanandro ny orinasa jirama zay efa tsy azotsika iainana ny fiainana amin'ilay jirama zay potika tanteraka am'izao fotoana zao zay efa tena tsy ananana tokosy antoka no avin'ilay jirama no tafiditra ao anatin'ilay apitraky ny FMI am'izay antoka azotsika an'izay de taka an'izay ihany ko ny lafi ny ara-tsolika sy ny sisa sy ny sisa de inona ary zany satria ny atao hoe firenena de zay souveraineté économique zay na fiandrianana ara-toekarena zay de inona zany erika randrenaivo mba horeryany gasy am'izao fotoana zao inona zany mba hametrahantsika am'izay hoe mba mafierté atsika ananatsika fierté nationale hoe atsika orinasa-pirenetsika satria io no mahazo anjirama ary apozina am'izao situation jirama izao de tena hoe miaraka potika miara-maty amin'ilay orinasa-panjakana mafy be zany fomba itenenantsika zany kanefa tsika de misy alahelo anatsika satria mahafaty ilay orinasa reariatsika malagasy zany marobe ane reo raha aman-dreny teo aloha zay nanana an'izany fierté zany nanana an'izany tena fambonoitsaina ambony zany hoe tena piasa mpanjakana piasa ny jirama sy ny sisa zany kanefa dia vereo tanatsika zany orinasa zany io mahazo ny hermady am'izao fotoana zao ary tsika moa de tsy mitanisa tsony am'ireo orinasa sasany zay fa mba velona fa zara fa velombelom-pona am'izao fotoana an'izao de inona zany le mba ioreriantsika tsika tsy manana banky ho atsika malagasy tsika tsy manana an'izany ary nandoanina tsika aza zay tokony sampana hanao ny asa araka ny tokony ho izy dia hitatsika am'izao fotoana zao fa lasa tsy ananatsika toko sy antoka ny amin'ny fivoahana sy ny famoahana an'ireny entana samy hafa ireny tsy tantara ny golden gate isika tsy zany akoriny de hoe amendry fendrotsika ho an'ny vaoaka malagasy fa mba tehiteny fotsiny tsika erika randrenaivo ny hoe de inona ary no an'ny malagasy miezaka tsika amin'ny hoe siramasi ny sisa sikoma nefa de mba misy malagasy manarina azy ny sasy sy ny sisa fa tsy de araka zay ny zava-misy ary reny mpandraraha malagasy reny azy tsaroko tsara ny tenin'Andriamatoa Manandafy Rakotsiny reny taio falasakorazana paix am président Manandafy ny hoe rehefa nirotsaka Andriamatoa Marc Ravalomanana hitatana an'izay firenena izay de ny zavatra nambaran'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay naharesy lahatra azy nambaran'Andriamatoa Manandafy Rakotsiny zay naharesy lahatra azy eny ary efa ato amin'ny antso antarby ny namatsika raisitsika avy hatrany Vonso Andrianjato afaka amitenenao monsieur le ministre Vonso Andrianjato raha ny fahitana ny farakasiny FMI teo dia tokony samboriny fanjakana zany ny FMI satria manao manœuvre de déstabilisation sociale inona ny dikan'izay io resaka ny FMI io zany dia midébouché mandeha mankany amin'ny déstabilisation sociale misy couche sociale indrika be ny asa eto Madagasikara
ny endriky ny toe-karena malagasy amin'izao fotoana izao. Raha nanao an'iny fanambarana gazety iny zany satria communiqué de presse nataon'ny FMI izay mbola tsy mamatotra ny Madagasikara amin'ny FMI mihitsy fa miankina amin'ny réunion de printemps ny conseil d'administration ny FMI ny raha zany hoe any amin'ny volana mars avril any ho any zany. Any amin'ny volana juin mialohan'ny vacances d'été ny FMI vao mety hisy ny fanapakevitra ary mety hiatsa izany fanapakevitra zany amin'ny rentrée ny FMI any ny fidiran'ny FMI sy ny mondial amin'ny volana septembre. Ny déblocage ny voly io zany ny première tranche dia tokony ho any amin'ny 22 février ohatran'izao. Miankina nefa amin'ny revue ny programme ataon'ny FMI zany amin'ny taona ohatran'izao 2025. Ny vola ho azo programmena ho an'ny service de la dette ny firenena azavaiko izay. Raha vao mirotaka ho amin'ny banque foiben'ny Madagasikara io vola 320 millions de dollars io dia mitsinitsy avy hatrany satria lasa andavana ny tosan'ireo créancier tompotosa rehetra amin'ny Madagasikara mba tsy hisy fikiofanana ara-bola ireo tompotosa rehetra miankina amin'ny Madagasikara. Ary io vola io anefa dia ampitombo ny tosan'ny Madagasikara, ampiotsaka ny vola malagasy ary any amin'ny taona 2023 zany no tena ifampijery amin'izay fanjakana malagasy amin'izany fotoana izany ny FMI. Ho an'ny fanjakana amin'izay dia landaty ty fanjakana ty zany. Ary amin'izany fotoana izany raha toka dahin'Andriamanitra ity fanjakana ty ny fiam-bahoaka mantsy dia fon'Andriamanitra ary oitsika ny fandehan'ny raha rehetra amin'izay lafizay. Raha ny capacité d'endettement ny malagasy dia rariny raha io vola kely io no azon'ny fanjakana malagasy mitondra fotoana. Fa raha ny tena marina raha ny programme ny fanjakana dia angamba mety tokony ho avy 10 eny amin'iny nangatahany tany amin'ny FMI. Dia ity fanjakana ity moa zany mandikandika fahatany amin'ny zavatra rehetra miseho eran'izao tontolo izao mba ho azy izy miteky zany rehetra zany. Napetraka tao amin'ny budget ny présidence ny république malagasy ny atao hoe fonds souverain. Sy le fonds souverain mipetraka ao anatin'ny budget ny présidence ny république no ndandeha amohan'ny olona manana ny rentahiry satria izany fonds souverain zany be dia amin'izao tontolo izao. Masangy ny capacité d'endettement zany hoe ny fahafahantsika mitrosa eo amin'ny tsena olo iraisam-pirenena tsy mahazo mihoatra ny 0,05%. Zay olo pakatry ny fahafahan'ny Madagasikara mitrosa raha ny endrika ara-toe-karena misy amin'izao. Indikan'izay ny fonds souverain zany dia tsy pakatry ny banque malagasy na hosoratany atao vandravandra menamena be ao anatin'ny budget ny présidence ny république azy zany. Indikany manjary lasa ilay baoka malagasy no tosorona amin'izay lafizay. Rehefa miteny an'izany rehetra ary tsy voazao no miteny an'izany miara-mononjy efa nandridry ny taona maro satria roa taona zao ny fanjakana ity fona ny fomba fipetrakin-drena. Indikany somary lasa fanakorotana fanjakana ny fomba firesahana zany nefa izay ny zava-marina eo amin'ny sehatry ny toe-karena eto Madagasikara. Noho izany zany miangavy amin'ny fanjakana malagasy miangavy amin'ny premier ministre Tsaikrista mba hisambotra ny FMI satria tena manakorotana ny vahoaka malagasy ity zavatra ataony ity raha lalinina tsara. Ary zay no mampahijiny sy eo amin'sioka ireto vahoaka malagasy ireto mpitondra fanjakana mitondra amin'izao fotoana izao. Tangane ohatran'ny kokeliny fasolozam-bazy manoloana ity fifanarahana ity. Tsy mbola fifanarahana moa zany fa mbola préalable io
ary io préalable io a rehefa tena hifanaraka amin'ny FMI zany a ny fanjakana malagasy mijoro am'izao a dia ho avy am'izay iraraka ny conditionnalité maro be ary zay conditionnalité maro be zay a dia mbola misy testa farafara en 2023 vao mitokona eto Madagasikara tsy manozona ny fanjakana io fa milaza ny fomba fiasa zay tokony hananan'le olona ao anatiny satria saya no lazitika am'izao amin'ny fotoana zio retenenana sy fotoana izao mampatsiahy zany amin'ny hoe inona moa zany ndrentat raha ohatra ka ohatr'izay foana ny fomba fenjy tokony samborana ny FMI raha ohatra ka mandeha makany amin'ny fomba presako ny zavatra ataon'ireo mazava ny resaka ity herinandro fia dia herinandro tokony hanaovan'ny vahoaka tsiray avy fahavonana tanteraka mivony atanjaksika ary laza ny zavatra tsy mety rehetra politician'ny firenena ity dia herinandrona démonstration de force zany herinandro ity ary mijeverako azy a satria efa tena disaka ianareo efa tena liny ianareo akany amin'ny fahatany rehetra dia efa milaza fa vonona vahinona ihany no andrasan'ny miady manonja fa miandro ilay vontokana ny vahoaka dia tokony aneo ny hevy amin'ny fitaninana manoloana ny firebetana rehetra dia mpanifiana veloma masafatsara tsika menakamy isaorantsika ny namantsika Andrenjato Vonson Zanfindambo zay niditra tamin'ny antso antarby teo zany ministra teo aloha ary nanazava zany ny endrika izay fanambarana sy vaovao navoakany teo anivo ny tahirim-bola iraisam-pirenena zay na ny FMI zay efa nitondrany ny solomavam-boakany Madagasikara voafidy tao amin'ny firaisana voalohany maître Yantra Razafy-Manatsoa sy ny solomavam-boakany Madagasikara voafidy tao Ambohitra Atsimo Mamy Rabenirina fanazavana ara-teknika mikasika indrindra amin'ity fanambarana zay navoaka ny FMI ity ny amin'ny hanomezana na hampindramana vola 320 millions de dollars ho an'ny Madagasikara zany kanefa dia misy ireo teboka samihafa zay nitsondriny tao anatin'izay fanazava-kevitra izay iverenantsika lay resaka zay niresahana tao anatin'izay fanadihadiana zay ny amin'ny hoe rehefa nisy ny firotsahana Andriamatoa Marc Ravalomanana hirotsaka ho filoham-pirenena tany hoany amin'ny taona 2021 tany hoany dia mazava ny fanazava-kevitra nentin'ny antoko MFM zay nambara amin'ny filoha nasionaly tamin'izany ny hoe hamokatra Ravalomanana marobe isapalitra no tanjon'ny MFM zany hoe ny tao anatin'izay dia ilay fotom-pisainana ny aingan'ny filoha Ravalomanana amin'le hoe tany amin'ny tsy nisy no tonga tany amin'nisy ary tany amin'ilay fasairanana tao anatin'izay fikaroan-dalana izay ary tena hoe zanak'olona havy any misehatra ambany vohatra no tonga ny tatana orinasa ary nahavita nanao indostria ngeza be amin'ny lafin'ny ronono izany zay nanavanana azy dia nametraka ny hoe niteraka na nanao création d'emploi amina malagasy marobe manerina Madagasikara ary nametraka an'izay ampom-pirenena zay ny amin'ny hoe misy malagasy navita nametraka orinasa teto anivony ary malagasy nametraka nanao défi teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa azo atao no mivarotra ny vokatra malagasy sy mifaninana amin'izay vokatra malagasy zay eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia nataona Andriamatoa Marc Ravalomanana zay ary zay fotom-pisainana zay no nambarany antoko MFM tamin'ny fotoanandro hoe ametraka an'izay Marc Ravalomanana be da be isaparitra izay dia nisy ireo iverintsika zany fa mpandraraha malagasy zay nandraraha tany amin'ny sehatra rehetra zay misy azy tateoriana ary tamin'izany fa amin'ny fotoana rehetra izany fa raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsika raha toa ka mahita ihany koa ny fiainan'ny fandrarana ara-toekarena eto Madagasikara dia atsapahantsika atarafana an'le hoe raha aloha voalohany indrindra dia miala eo am-pelantanan'ny malagasy tsikelikely reo orinasa mpanjakana zay mba hany reharehan'ny Madagasikara sy mametraka an'izany hoe souveraineté économique sy mba
mametraka an'izany hoe tena fierté ny mpiasa malagasy na ny mpiasa mpanjakana izany. Fa mahita ihany koa isika amin'izao fotoana izao dia hoe tsy misy mpandrarà na misy aza dia mpandrarà iray na roa manao monopolisation amin'izay resaka fandrarana izay ka tsy mitsinjo afa-tsy manabe vony tontolo ara-toekaren'ny paosiny sy ny fianakaviany reny fandrarana hitantsika amin'izao fotoana izao, ary tsy mivelatra amin'ilay Madagasikara amin'ilay mpandrarà isapalitra, ary hitantsika sy ainantsika zany resantsika mandrakariva ny amin'ny hoe ny tontolon'ny lavany dia azo lazaina fa tontolo mivelatra zay mitsinjarana manaparitaka ny vola any ambany vohatra rehetrarehetra any amin'ny alalany vidin'ny lavany sy ny fahatsarany lavany, satria anisan'ny tafiditra ao anatin'ilay lavanila tsara ny lavany zay vokarina eto Madagasikara amin'ilay taux de vanilline zay tena mbola raitra amin'izao fotoana izao, ary zany mahatonga an'ireo firenendehibe hoe mbola i Madagasikara aloha no mitazona amin'izay laharana tsara indrindra zay, kanefa dia potika zay fiarikarena zay. Amin'ny tontolo ara-toekarena mantsy dia ny vola dia miparitaka rehefa misy fandrarana lehibe, dia miparitaka any amin'ny sehatra rehetrarehetra fa tsy hoe voatazony eo ambony ihany ka manodidina azy no mahazo amin'izay raharaham-bola zay. Amin'ny tontolo ara-toekarena mantsy dia ny fanondranana na ny exportation no mahabetsaka ny vola miditra ato anatin'ny firenena iray na eto Madagasikara izany, dia zay le resantsika mandrakariva hoe rapatriement devise, satria lay devise dia matetika rehefa tsy mihodina tsara le toekarena ary rehefa tsisy le exportation ary rehefa tsy voazere ihany koa na voakajy ihany koa ny famoaham-bola sy fivezivezen'ny vola amin'ny lafin'ny fanondranana sy ireo arena atao anatin'izany firenena izany, dia lasa tsy tafiditra lay vola vahiny zay tena hikajiana ny tanjaka ara-toekarena eo anivon'ny banque centrale, satria tsara ho fantatsika ny hikajiana ny tanjaka ara-toekaren'ny firenena eo anivon'ny banque centrale dia ny réserve na devise na ny tahirin'ireo vola vahiny zay ananatsika, fa eo ihany koa ny tahirim-bolamena zay ao anatin'izany banque centrale izany, fikajiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany, ary Madagasikara dia mampiatra an'izany satria izany ihany koa no endriky ny fitantanana zay tsara zany na bonne gouvernance amin'ny fitantanana amin'ny fiainan'ny firenena. Ka raha miresaka vanille zany tsika dia hoy isika hoe lasa tsy mihodina any amin'le sehatra misy azy tsony zay sehatra izay, satria dia misy vola vahiny marobe no mihodina ao anatin'izany, ary dia misy mpandrarà marobe no mandrarà amin'izany sehatra izany, ary rehefa misy mpandrarà marobe dia miparitaka any ambany vohatra, miparitaka any amin'ny tatsa, miparitaka any amin'ireo vary mandeha sy olon-tsotra izany vola izany. Dia izay zany no etsitsika ilazany amin'le hoe lasa bloqué, tsy mihodina le raha ara-toekaren'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao, satria gouverner c'est prévoir isika na izy tsy niomana amin'izay lafiny hoe mety hisy fiatraikany ty olana eo amin'ny lafiny vanille ty, raha toka vitsy mpandrarà nahazo agrément hanao izany, raha toka mpandrarà vitsivitsy kely ihany manana handraikitra na manao an'izany asana vanille izany, dia lasa misy monopolisation ary dia reny no mametraka amin'ny vidiny amin'izay tiany itiavana azy, ka mety miteny izy manao hoe prix de référence minimum 900 000 ariary, fa tamikeo dia misy 300 000 ariary mivoaka avy any anivon'ny ministère amin'ny lafiny faneraserany tsenany lavany amin'izao fotoana izao. Dia zany rehetrarehetra zany etsika hoe potika lay tontolo ara-toekarena. Dia ohatran'izany io raharaha ledsi io zay saison ny ledsi no mandeha, fa tsika tsy afaka hiantehitra izany tsony amin'izao fotoana izao, satria dia ny any am-potony ny mpandrarà miteny, ny mpandrarà ny antsehatra izany mihitsy no niteny izany tamin'ny fandarana manokana tamin'ny herinandro lasa raha tsaroantsika izay hoe zao koa ny olana eo amin'izany sehatra ny ledsi zany. Dia raha mijery itsika ny tontolo ny volamena dia mbola hitantsika io, efa nambarantsika mandrakariva fa source intarissable zany volamena zany, tsy mitovy amin'ny rano ny volamena ka hoe mandeha eto dia miakatra ny eto na sisisa dia miverina eto ambony tany ray dia hitantsika mbola misy io, na hoe any ambany ihany dia misy miboiboika tsy mety ritra, fa mety ritra ny volamena satria zay no kalitao, zay ihany koa no azo zay ny substance na ny toerana misy an'ilay volamena
amin'ny akabeany zany amin'ny famaritana ara-tsimika zay resantsika zay ka ny adidin'ny fanjakana dia mametraka ny fepetra rehetra mba hiarovana izany volamena zany ary na tsy aro tsara isika fa rehefa niakatra teo amin'ny fitondrana na nambabo ny fon'ny olona tamin'ny alalan'ny fampelezan-kevitra ny fitondram-panjakana de nieritrehitra hoe i volamena io no tena iangatsika ny tena anaovantsika an'izay tena fikajina ny ara-toekarena zay hisiny ny volabe ato anatin'ny firenena de samy nanantena ny rehetra zany fa dia oentitra ny fitondram-panjakana zany am'izay raharam-bolamena zay ary tsy maintsy oentitra ny fitondram-panjakana am'izay fanjakana rehetra na tsy zao fitondran zao ara fa nany aoriana satria ny antony dia miendrika andova ny arena ato anatin'izany tany repoblikan'ny Madagasikara izany ny vahoaka malagasy rehetra ny anton'izay de zao satria isika zao no génération eto aloha ao anatin'izao taonjato raiky am'roapolo zao fa azoko antoka fa isy génération ao arinao mbola andova nyty Madagasikara ity ary ny tena inotsika de hoe malagasy no mbola andova azy fa tsy sanatriny zany ohatra ny australiana sy ny canadiana atsika ka tsy ny tompo tantsony no mandova nyzany firenena izany de mba eritreretintsika zany hoe reo malagasy ao arinao taranaka faramandimby de mbola afaka igioka ny volameny areniny Madagasikara tsika tsy te hitantarany hoe sotenana sisisa zay nanaova ny galerie tamin'ny fotoanandro ny frantsay nanaovana lalana ambany tany ka ny karohana ny volamena na tany betsika na tany daraina sy ny sisa tsy mitantara toy izany tsika fa mitantarany hoe tsisy faritra zay tsy andehanantsika ka tsy isiny zany harena lehibe ho an'ny firenena zany ary arena lehibe ho an'ny Madagasikara izany sy ny vahoaka malagasy zay de zay mba iraritsika kanefa lay fanjakana mihitsy tsy mahatsapa tsy mahataratra an'izay de lasa mijaly lasa sahirana satria zao ny zava-misy am'izao fotoana zao de hoe lasa tantely afadrakotra lasa vakibalina le bizina volamena lasa olombitsy na olona zay manakaikaiky na olona zay manana an'izay fifandraisana amin'ny mpitondra fanjakana izay na fifandraisana am'izay mety fanararotana andreo tompon'andraikitra samy hafa napetraka hitatana ny firenena no migioka dia manao na manararotra ny lesiko ara-pitantanana amin'ny resaka système eto Madagasikara na doany zany resantsika zany na resaka ny fiarovana ny sistany zany resantsika zany na ny lafiny fitantanana ny orinasa zay misehatra eo amin'ny tontolon'ny fiaramanidina na ny ACM zany resantsika zany satria misy lesoka ny système dia manararotra an'izany na no ezana mihitsy ara mba ho défaillance na isy lesoka an'izay système zay am'ireo sehatra asa samy hafa mba hahafahana manao an'izay trafika zay de zao ny zavatra hitatsika eto Madagasikara izany tsy mikaikaika izany tsy mahatsiary fa sahirana ny firenena satria lasa mijanona ety amin'ny sehatra ambony lay fifehezana ny raharaha toekarena lay fifehezana ny raharaha ara-barotra ka tsy mipaka makany amin'ny vahoaka amin'ny akabeany zany tsisy fiatraika mivelatra ho an'ny vahoaka malagasy izany de tsy gagitsika zany raha ohatra an'izao ny zava-misy eto Madagasikara tsy gagitsika zany raha ohatra ka tsy mahazo zay sitraka tokony hositrahana ny vahoaka malagasy ary dia raha miteny izany tsika atao miara-manonjo satria tsika mieritreritra manjakariva amin'ny hoe ny foto-kevi-dehibe ny ainganty fandarantsika ity dia mba hiteny am'izay mahasoa ny firenena mba ahafahany vahoaka ihany koa ahafantatra ny zava-misy atao anatin'ny firenena misy azy dia zao ny zavatra hitatsika am'izao fotoana zao itsika zay nanantena fa raha nanao révolution tsika tamin'ny 2010 araky ny tolona nitondrainy mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de hoe mba ho 500 ariary ny kilaon'ny vary de mahitsika fa tsy latsaky ny 900 ariary ho an'ny eto andreny vohatra zany fa manalavitra ny Madagasikara de efa misy midangana 3 na mihoatra ny 3 ny kilaon'ny vary itsika zay nanantena fa ho 2 na 500 ny litatry ny menaka de milaza miara-mahitsika am'izao fotoana zao fa na ny menaka mandry aza de avidina any amin'ny 900 na 700 na 800 sy 500 ny litatra tsy azo antoka ny fahadiovan'izany fa eo amin'ny menaka zay kaste zay mba eritreretin'ny vahoaka hoe mba menaka mba voavoatra
mba misy foniny tsara ambala azy zay mendrika ho an'rehetra dia lasa tsy zaka ny malagasy ny vidiny zay 7 ariary litatra amin'izao fotoana zao. De fahadisoana ve no miteny anjany, fahadisoana ve no mampatsiahy an'izany, satria isika de mieritreritra mandrakarivany hoe ity fireneny ity de tsy avelantsika ho potika, tsy avelantsika ho rombaka eo an-tanantsika malagasy fa mba isika malagasy sy ny vaoaka malagasy ny andova azy tahaka n'izay fantoloman'ireo ray aman-dreny rehetra teo aloha, tahaka n'izay malagasy rehetra tany aloha. Raha iverenantsika ny tantara dia nisy fanjakana maro teto, fa fany amin'ny fanjakana teny dia efa nametraka reo ray aman-drentsika, reo mpanjakatsika zay nitatana an'izany firenena zany tany amin'ireo foko rehetra zay nisy azy samihafa, ny hoe ny tany dia an'ny fanjakana na an'ny mpanjaka, ary rehefa mampiasa ny tany ny vahoaka anankiray dia eo apahany aminay fanjakana, fa eo ihany koa ny apahany amin'ilay mpamokatra zay ampikarakara an'izany tany izany. Fony fanjakana soratra izany, fanjakana teny zany zay mbola tsy nalala ny soratra sy ny lalàna ny fahiny ny tolo tamin'izany fotoana andrany. Fa fifampatokisana ny zava-dehibe rehefa napetraka ny hoe misy mampiasa tany ary dia nipetraka ho ray aman-dreny, nipetraka ho balizy ny fitondrana na ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany, de nanome tany izy ho an'ireo malagasy zay afaka mampiasa zany tany zany, de miasa lay malagasy ary tsy mahazo mivarotra izany tany zany fa manao zay tiany atao amin'ny famokarana ao anatin'ilay tany ary no amarain'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny mpanjaka reo ahafahana misitraka sy manao ny asa fambolena tamin'izany fotoana andrany. Fa rehefa tsy asan'le tany tsony lay olona tamin'izany fotoana andrany dia naverina any mpanjaka zany, ary mpanjaka indray no mame azy any amin'ray olona zay afaka mampiasa ny tany na tahaky ninona velarana zany tahaka izany, de tahaka n'izay hatrany hatrany tany amin'ny fanjakana teny. Fa rehefa tonga taty amin'ny fanjakana soratra ka nahalala ny lalàna ny mpanjaka, na fantatra ny lalàna hoe misy an'izany lalàna izany ny teo anivo ny fitantanana ny firenena sy ny foko samihafa ka nanana fanjakana, dia ny lalàna indray no nampifamatotra ny fanjakana sy ny vahoaka. De misy marobe ny hoe solam-pangady sy ny sisa tamin'izany fotoana andro zany, de reny no famatorana ary tao anatin'izay tarotsika lay 5,700 nataon'ny mpanjaka ranavalina tamin'ny fotoan'andro sy ny lalàna samihafa zay napetraka andrenam-ponimerina tamin'ny eloka maromaro zay mahatapato. Dikan'izay de hoe ny ray aman-dreny ny mpitondra fanjakana de mipetraka ho ray aman-dreny, ka na inona fivoatran'ny civilisation sy ny fivoatran'ny raharaha na tany amin'ny mondialisation zany, aty amin'ny mondialisation maromarina kokoa, dia nainkajy ny amin'ny taranaka aty aoriana ny mpitondra tamin'izany fotoana andrany na ny mpanjaka tamin'izany fotoana andrany. Raha tsy misy izay balizy nataon'ny mpanjaka tany amin'ny sehatra misy azy zany, raha tsy misy izay fametrahana ny kolotsaina iosay hiaro ny tandrazana nataon'ny mpanjaka sy ny manodidina ny mpanjaka tamin'izany fotoana andrany, dia tsisy zava-nolovaitsika aty amin'ny taonjato 120 amin'izao fotoana andro izao. Raha tsy nisy izany tena hoe entitra amina fomba fitantanana ny fanjakana izany, de tsy niaina amin'izao zava-misy izao tsy. Kanefa tsika raha mahita an'izao ndray dia tahaka ny hoe tsy manana fanjakana miaro vahoaka isika amin'izao fotoana izao, na de aty amin'ny fandrosoana lalina ary zay efa fanjakana soratra sady fanjakana teny satria ny aza dinoina, dia tahaka ny lalàna mihitsy ane rehefa manao déplacement ny filoham-pirenena, rehefa manao déplacement ny mpitondra fanjakana dia miteny, dia ireny no mivadika ho andraikitra lehibe. Izany rehetra zany no tiatsika resana amin'ny hoe mba apetraka ho fanjakana misy lalàna, apetraka ho fanjakana manana andraikitra eto Madagasikara. Misy namantsika hiditra amin'ny antso Antariby mivatana, rehefa aveo dia rehefa vonona izy ireo zay manao ny asa rehetrarehetra any ambadika any, satria izay no solidarité miara-manonja tianay ho zaraina aminareo, tianay ho ampahafantarina antsika malagasy ny détermination ny ekipa miara-manonja ao anatin'ny hoe fotoana fanavotam-pirenena izao, fotoana fanavotana tandrazana izao,
dia hijoroanay ataonay zany asa rehetra izany satria zay mahatsiaro fa manana didy ho amin'ny firenena isika rehetrarehetra amin'izao fotoana zao ka ny fananana ho isika raha iverenina ny ady hevitra teo rehefa vonina amin'ny namana dia afaka miditra amin'ny antso an-tariby eo fa ny fananana ho isika zay fanjakana raha imandreny zay fanjakana mitsinjo vahoaka zay fanjakana mametraka ho zava-dehibe ny fiainan'ny firenena izay dia tena ametrahantsika mihitsy ny amin'le hoe raha zao zava-misy izao dia maizina ny hoavin'ny Madagasikara raha zao zavatra andehanantsika izao dia ndraindray miteny hoe sarotra inona ny hoe mbola tafarina mbola hoavitra ve Madagasikara ary raha izao zavatra iainan'ny firenena izao dia mbola ametrahantsika ny fantaniana samy hafa hoe ho voatazontsika eo ampialatanantsika ve ity firenentsika ity ka raha mbola betsaka zay aia zay raha mbola betsaka zay mety ho doto samy hafa zay dia ijoroan'ny miara-manonja izany efa tazana ny namana samy hafa raha toka efa ao anatiny zay antso an-tariby zay izy zay asa rehetrarehetra any Ambadikany dia ho ampidiritsika avy hatrany ny député Fidèle Zanapery hay efa namana zany ao ary alefa soara efa tafiditra dia mitenena amin'izay tsika e allo ya efa tafiditra député ka malagasy dia mpifaliana no tenenana vahoaka eto Antananarivo renivohitra zay efa nangatahan'ny vahoaka fa voaatra somatsara ty amin'ny préfecture de police ny tatra zany zay fangatahana dia ho atao ny député de Madagasikara zay voafety tena Antananarivo renivohitra zay ho atao amin'ny asabotsy zao amin'ny sivy eo amin'ny kianja n'Ambohijatovo efa officiel zany fa voaty zao ka dia amin'ny sabotsy zany tsika no anao tatitra ny solombavam-bahoaka mba hoe ny vahoaka zany tatitra zay anoranina reny lalàna rehetra ny tatitra zay azo ambara amin'ny vahoaka zany teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavavoaka ny Madagasikara totsoa zay niditra mivatana tamintsika teo zay nambarantsika tamin'ny fanio-kevitra teo fa dia miasa reo ekipa miara-manonja ary misy solombavam-bahoaka atao anatin'izany raha ny nambara tamin'ny antso an-tariby mivatana teo zany dia nametraka taratasy teny anivon'ny préfecture ny polisy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara atao anatiny ity Antananarivo renivohitra ity zany fa iona ny vahoaka malagasy ny vahoaka an'Antananarivo ny vahoaka zay hieno izany tatitra ho ataon'ny solombavam-bahoaka zany amin'ny sabotsy fa 20 ny volana febroary ary dia efa misy moa ny fanondrona toerana zay nambariny député Todsoa teo renesitsika bebe kokoa no momba izay fa averina zany hiaona amin'ny vahoaka an'Antananarivo hiaona amin'ireo rehetra izay manam-panahy reo mendrika hahazo izany fanazava-kevitra izany ny amin'ny asan'ny solombavam-bahoaka satria efa nandeha ny tety faritany ireo solombavam-bahoaka marobe ary rehefa vita ny anjara ny tany amin'ny faritra satria tsarotsika dia tany hoany amin'ny 17 ny volana novambra tany hoany ny solombavam-bahoaka no niatrika farany zay tatitra natao zay tany amin'ny district n'Antsirabe voalohany dia taorinan'izay dia tsy nisy itsony ny fiaonana nataon'ny solombavam-bahoaka zany tamin'ireo vahoaka ary dia nambara teo zany fa dia hiaona amin'ny vahoaka an'Antananarivo sy zay rehetra mandalo eto Antananarivo afaka mandray amin'izany tatitra lehibe zany reo solombavam-bahoaka Madagasikara zay manana andraikitra ary voafidy ao anatin'ny antokotiko Madagasikara amin'ny sabotsy izao fa 20 ny volana febroary 2022 izany fiaonana izany tanterahana efa nanambara ny toerana teo ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay niditra mivatana tamin'ny antso an-tariby izay zany no vaovao lehibe iomanantsika rehetra ao anatin'izay satria izotsika ary ao anatin'ny asa masiny mahasolombavamboaka izany tatitra izany zo ny vahoaka ihany koa no mahafantatra an'izay mety ifoivoara an'izay asan'ny anteny meram-pirenena izay amin'ny alalan'ny solotenany dia ireo solombavamboaka
izany ary dia heveritsika fa mbola ho avy eto reo solombavambaoka zay manana andraikitra atao anatin'ity commune Antananarivo renivohitra ity zay misy districta enina izy amin'ny alalan'ny fitsinjarana azy mbola hanazava bebe kokoa mahakasika izay fiaonandehibe amin'ny sabotsy faharoa ny volana febroary 2024 izay efa lava de lava amin'ny fotoanan'ny fampiresantsika teto efa eto akaiky ihany koa ny namana Lerette Berton zany zay rehefa izy moa nompotra na ny namana Rina Rabe Mananjara de namanomboka sika na mifarana dikan'izay efa eto ny namana Lorety amarana azy izay dia misaotra antsika rehetra toplasy topovavy. Misaotra anao Faniry ny nandray an'izay teny famaranana teto izay de izay ihany koa no andesintsika mamarana ny fotoana amin'ny tiany ity fa fampahatsiahivana sy fanamariana araka ny nandesin'ny solombavambahoaka Totosoa Andriamampandry tao anatin'ny antso Antariby teo zany dia fampahafantarana ny hanaovany solombavambahoaka lany tao anatin'ny boriboritany enina eto Antananarivo zany an'ilay tatitra no naterina tany amin'ny tompon'andraikitra izay voakasika an'izay fa tsy hoe fangatahana araka ny nambara teo zany fampahafantarana fa hoe hanao tatitra ireo solombavambahoaka voafidy tato anatin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra izay zany no naterina tamin'ity niany ity de faranantsika eo ny fotoana androany mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby indray ny fandaharana miara-manonja azadiny fa misy hatrany ny famerenana amin'ny fahitalavitra MBS sy amin'ny onjapeo ny MBS ihany koa ary azontsika zahavagna any amin'ny YouTube ndraiky Facebook ihany koa ho antsika izay tsy naharaka hatramin'ny voalohany an'izany fandaharana miara-manonja tamin'ity niany ity izany mametraka ny samy tsara ho amintsika jiaby veloma tompoko.